l'invité du jour. Matezatol manolotra anao ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. Mira, quelques gouttes suffisent. Chanel Maison de Beauté. Chanel, au premier étage, centre commercial Saint-Hilo à Missat. Ankafalinina tompo klasy tompo vavy no iarabanantsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitra Reality TV Madagasikara ho amin'ny tia alina ity ny fandarana l'invité du jour ano mandroso ao antokatranonao anterina araka izany ny araba izay efa naroso ny namana mpanao gazety mendrika Razafindratsima tao anatin'ny fampalalama voateo ary manasantsika rehetra anaraka ny fandarana hatramin'ny farany araka ny efa nandrasanao sy nangatanao vahintsika ao amin'ny tia alina ity andrimato laza Razafy Arson miarabanao tompoko ary manasanao androso anaty efitrano. Miarabanao tompoko ary misaotra sy mankasitraka anao nanakina sainy ny fandarana l'invité du jour amin'ny tia alina ity andeha ataoko hoe efa tsy ambolana tsony fa antaona no maro no nandrasana anao ho vahiny eto amin'ny ity fandaran'ity ratsaronao tsara efa tany amin'ny fiandohan'ny roapolo sy roa arivo tantsika dia mifampiresaka mbola tsy nisy valanaretana akory ary isaorantsika ny tompo fa nanaiky ny fanasany ianao androany ifampiresaka amin'ny malagasy amin'ny alalan'ity fandaran'ity ka noho izany dia tonga soa ianao eto amin'ny Reality TV Madagasikara amin'ity ality tompoka. Miaraba anao Gasikara, miaraba avoaka malagasy manaraka izao fandarana izao ary miaraba andreo namana rehetrarehetra manohana ny amin'ny foto-kevitra izay nijoroana hatramin'izay isaorana manokana ny ato amin'ny Reality TV misaotra betsaka tompoko mifandraisana fa mahafapo anay dia nirariana mba ahitantsika valiny mahafapo izay fanontaniana petraka ao eto ialana tsiny aty am-polohany raha mety misy tsy voavaly ialana tsiny ihany koa raha mety misy voambolana tsy maintsy ho adika ny teny vahiny noho ny tsy fahampian'ny voambolana maro samihafa eo amin'ny teny gasy dia miala tsiny am-bolohany tompoko. Mankasiraka ny mato laza Razafy Arson izy moa dia fantatritsika zotoan'izao fa filohan'ny RCR na ny Rassemblement des Citoyens Responsables tantsaha ihany koa ny tenany ary ny safidy manokana ny anao malapary amin'ny malagasy antsika tena faly mahita anao satria ela ny andrasana anao raha siraka ao nefa dia anisan'ny fanaoko moa rehefa mandray vahiny voalohany tonga eto amin'ny fandarako dia hitondra karazana mety hoe fampahafantarana kely amina fiheverana amin'ny mampanao gazety za dia manisy fanamariana foana ao anatin'ny andeha ataontsika hoe fanadihadiana na fikarohana izay atao mety hisy ny fahadisoana dia eto ianao zany anamarina anitsy ihany koa raha toa ka misy ny fahadisoana ary anampy ihany koa dao ary raha mba ataontsika any amin'ny farany misy olona mantsy tena tsy voatery hoe eno n'iny zavatra iny fa hevitra no ijoroany dia tsy le laza Razafy Arson akory ny zava-dehibe fa mba mangataka mba any amin'ny farany iny ka raha mba hoan'le olona tena mba tia heno satria nandray koa mantsy raha ny olona nasainao teto tao anatin'ny taona ray raha nisy iveny tany sainao teto tokony lasa lavitra ihany tsika fa tsy inona fa raha mba azo atao tsy maninona ka dia mba any amin'ny farany tsika no miresaka momba anazy zany aloha mba ho faralany fandarana andro any fa mialatsina mba tsy afaka mifafapo anao satria nisan'ny fomba fiasako le satria hitondrako ny adi-hevitra mihitsiny ao anatin'le fanadihadiana momba anao za tsy hitantara ny CV anao fa ny lalana fotsiny maro mantsy mbola tsy mahalala anao maro nefa mahafantatra anao izay angako ny adi-hevitra mihitsy ny antony dia zao mato laza Razafy Arson ana manokana zao ny aprily 24 arivo ianao no hitako farany tamina fahita lavitra taorianan'izay ianao dia tsy tazana intsony raha tsy androany indray
de ataoko hoe mivoaka amin'ny fanginana zany ianao a misy lalana nefa ny tsara ho fantarina ihany misy fantaniana zay ho apetrako manoloana ny ty mombanao ty a de zay no mba iangaviako anao hoe alao tonoky any izy ty kanefa moa lenay ny vahiny a no mpanjaka de arak'izay fandaminanao zay a amin'ny mampanjaka anao satria anao vahiny a de tsy manina ho atotsika any amin'ny farany le izy araka ny fangatanao zany fa ny dinganiko kely fotsiny zany a raha sitraka aloha tsy maintsy ampifantariko hoe Lazara Zaferson dia anisan'ny candidat filoham-pirenena anao tamin'ny 2024 nisy fifidianana na hembotra indroa taona teto amin'ny firenena ny joro Lazara Zaferson sy ny mpiaradia aminy ny amin'ny tokony anatanterahana ny fifidianana ka rehefa nanao etsika teny Analakely zay nambarany mpitondra tamin'izany fa tsy nahazo alala aminareo dia nosamboriny ianao nanaovana fihetsika andeha totsika hoe mamoheritra mihitsy zany Lazara Zaferson zany ary niparitaka hatramin'ireo gazety iraisam-pirenena ny sarinao zay nisotominy emoraika tamin'izany fotoana zany ny ampison'iny ianao dia nosamborina niaraka tamina mpiaradia teo amin'ny anakifito teo raha tsy diso fitadidiako nampidirina parquet avitrany ary MD mandat de dépôt nitraponja vonjy maika ianao zay zany zavatra nisy tamin'izay fotoana zay dia androanytsika mahita ny Lazara Zaferson ka ny fantaniko voalohany dia ilay hoe fivoahanao amin'ny fanginanao ary inona ny antony natonga anao ny safidy angina teo amin'ny tontolo politika ny fahita lavitra sy ny onjapeo zany resako zany satria taonanao naneo hevitra ihany ianao tany amin'ny Facebook tany tereniny zava-misy ve Lazara Zaferson androany ka miseho télé manazava ny fotikeviny sa mba te ampatsiahany vahoaka mbola misy ny Lazara Zaferson zany ka niseho vahoaka androany sa mety ho avy indray ny 2023 de io ndray fatazana ngia Lazara Zaferson le farany aloha nyvaliako voalohany indrindra satria nandalo 2018 tsika vazadino gasikara noho izany tsy le 2023 ny antony tenenana satria efa nisy élection ty fanelanelan'izay fa raha manaraka zany a nisy fotoana tokoa nanginana marimarina kokoa tsy nitenenana mihitsiny a satria nisy erreur vita teo amin'ny fiainana erreur nge reny eseka reny iarahana manaiky zany iarahana manaiky eo mamara rehetrarehetra zany hoe misy zahatra tsy nety a mbola misy zahatra be dia be tsy takatray tao aminatiny sehatra politika mianatra aloha verina mianatra aloha fa tsy mety zany le approche zay ngamba ny antony tena nangina ankehitriny a raha tsika mitana raha pirenena raha tamin'ny andron'ny coronavirus hatrany amboalohany a efa tokony miteny fa eo koa ny antony fivelomana mitovy amin'olombelona rehetra ihany koa Lazara Zaferson a melomba dia majanaka ary mbola tsy afaka satria tsy bazena tsy miorona eto Antananarivo ny tena koa noho ny amin'ny fivelomana dia elaela vao tafakatraina manjery mandalo eto zany noho ny amin'ny fangatahan'ny be somaro ihany koa reo ihany koa reo mpanoana zay sorana be dia be azy reo satria tsisy olona mavita tena za Lazara Zaferson zany a na resy ara teo amin'ny fifidianana dia betsaka ihany namana no nanoana tany ambadika tany mambiarina fisorana teoko fa tsy voavaly reny raha misy lesona azon'ny Lazara Zaferson tsoahana androany manoloana nyreny échec ozy ianao fa ninandray tsy le échec tamin'ny fifidianana fa ilay ataotsika hoe tranga zay nisy nahazo anao teo amin'ny fiainanao anisan'ny sary ny voaka momba anao ary tsy azo kosehana amin'ny tantara-pirenena zany raha misy lesona azo tsoahana momba an'ireny zavatra reny de te antany androany inona no lesona hoentinao na ho anareo mpanao politika na ho an'ny mpitondra firenena na ho an'ny mpitandro ny filaminana na ho an'ny vahoaka malagasy iny lefa faritany foana gasikara hatramin'izay fa fantatra ihany le fototro le olana zany ny olona zay nisambotra anany tsy sitrapony fa olona voabaiko de raha mijerina raha-pirena ankehitriny tsika de miverina foana le olana système resanay hatramin'izay reo olona mandray fanapakevitra rehetrarehetra reo a voabaiko ary tsy ampiverana koa izy manatanteraka le baiko satria mbola vady amanjananaka ihany koa nyvelominy any ambadika any zany hoe mifanohitra ny intérêt-tsika sy anao gasikara ka rehefa mifanohitra ny intérêt-tsika sy anao a de ho avy amin'ny médecine anao rehefa avy eo fa marimaritra raisana ka mantadiavina hoe ahoana ny tsy ampifanohitra ny intérêt na ny tombontsoatsika mifanohitra amin'ny intérêt ny vahoaka ny intérêt ny mpitandro filaminana mifanohitra amin'ny intérêt ny mpitondra ny intérêt ny vahoaka mifanohitra amin'ny intérêt ny mpitondra ny intérêt ny entreprise maro samihafa ny fandrindrana an'izay tombontsoa zay a no atao hoe fanovana rafitra zay novoizinay hatramin'izay marimarina kokoa ngamba le vahaolana ny tokony tadiavina satria tsy ka izao le nge Lazara Zaferson tsy za rery gasikara marina fa tena
mamoitra araka voalazanao le izy nitondrako taketra zary ary isorako am'ireo généralna panisika ny sambotra mbola any izy zao misasana efa retirety voaingana nitondrako taketra iny tompoko sako miteny zany eto fa zay akory tsy anentsika zany olona zany fa zay zany nandrahana azy taty ambonin'ny tany ka ianao ve afaka nova olona de samy manao zay nandrahana anazy fotsiny olona tsirairay fa ny anay a de hoe andao mba jerevana zay ampivoatra le vaoaka malagasy amin'ny alalan'le fanovandravitra ono ande mato lazara zavarson tombony safatiantoka teo amin'ny fiainanao ny fisindeny zavatra reny raha hoana manokana sady tsy misy tombony zany tsy misy fantiantoko fa lalana tsy maintsy lalovana reny a ohatra n'olombelona rehetrarehetra de makalesiny ianao a raha mahay makalesona tsara ianao de tombony fa rehefa tsy mahay makalesona ianao de fatiantoko mampirisika ny lazara zavarson mbola noho ny lalana ve sa nanateraka anao amatika pejy amin'ny tontolon'ny fiainam-pirenena ny tsy miankina amin'iny zany le fanapa-kevitra anaovana politika fa zany raha manao politika gasikara de tsy mandeha rery tsy mandeha rery a noho izany a misy valeur ny entinay ao anatin'izany parti politique zany ny hoe consensualité complémentarité neutralité vis-à-vis de la religion ary ny partage de responsabilité reo sotoavina efatra reo zany a fifamenona ny fifampitoekevitra ny fifampizarana ny andraikitra ary ny neutralité na ny tsy fiandanina amina resaka finoana reo no sotoavina toavinay ao anatin'ny antoko izany io zany mitondranay ny foto-kevitra rehetrarehetra ka tsy mandeha rery a fa zaraiko amin'ny membre zaraiko amin'ny mpanoana rehetrarehetra le responsabilité fa tsy zarery koa nge ny responsable tamin'iny ka miresaka foto-kevitra ianao lay etika mihitsy no antaniko androany anisan'ny nafatarany olona zany lazara zavarson zany ny parti politika afitra ho an'ny firenena taoarinina ny fifidianana nisy andrenesaiky reny nanapa-kevitra ianao ny ala tao anatin'le parti ary nanangana ny tia rassemblement de citoyen responsable ity inona ny mety antony mahatonga an'izany zany ve ny etika ny lazara zavarson rehefa tsy mahomby amin'ny antoko anankiray de manangana ny azy a raha tsy mahomby indray zany ty rassemblement de citoyen responsable ty de anangana hafa ndray ve zany ve ny etika fanaovana politika sa inona ny mety antony natonga an'izay hoe nanova parti mihitsiny a sa nisy vina tsy nitovizana ataoto le valin'ny farany no mahavaly azy jereo tsara fa nanoana candidat zany ataoko resahanao zany tamin'ny 2018 izahay a za manokana tany amin'ny 2018 a tamin'ny 2013 voalany ny président national mampianina de efa niteny izay hoe anohitra ny antony a efa fantatra fa tsy anaova rafitra le filo teo ary natondra sosikevitra ho an'ny filo rational mampianina tamin'izany andro zany hoe ny député ny problème anao io fa mitandrema de zay raha tsika ny tantara nijery a ianao nampatsiaty hoe tamin'ny avril 2018 niakatra fandarana tena isorako ny président national mampianina anisany anohitra azy a fa rehefa niteny ny président national mampianina hoe midina ambany anao andriamatoa azonareo jerena zay émission zay a dia ino ny fahendrena nation andriamatoa national mampianina tokony soratra tao anatin'ny tantara fa tokony crise lalina be ny 2018 a tsara patsivony zay fa tsy nakasitrako ny programme andriamatoa national mampianina fa milafo fahendrena isorako azy tompoko ny fandeferana tamin'ny 2018 noho izany izahay a de mahana etika voizina ao anatin'ny antoko politika no hoe nanangana toko a marimarina kokoa tsy mbola sitrapoky ihany koa nanangana le antoko hoe za rery fa rehefa nyrosona no ana candidat hafa ny antoko zay nisy teo aloha dia izahay tsy manohana tsangan'olona fa manohana hevitra ary lazara zavarson manokana tsy voindray mandeha no nitao amina hoe ndao ary nandao ary fa ny anay gasikara tsy amidy tsy takalonay vola le programme zay foto-kevitra ny jironay a hatram'izay a ka hatram'izao farany a raha ohatra ka androantsika fampiresaka mbola le lazara zavarson lay nitaky fanovana ravitra fanovana système hatramina resaka fary ahodina ny foto-kevitra noentinao tamin'izany mbola le lazara zavarson zay ataontsika hoe talora manana ambition somary agressive kely kanefa manana hevitra mbola zay ve le lazara zavarson zay fantatro tamin'izany ity lazara zavarson zay manoloana anaty le tanora ngamatsoanao anatiny efa nilehibe gasikara taona maro zay mbola tsy miova ny foto-kevitra foto-kevitra tsy miova
androantsika raha miresaka nisy tantara lalovany firenena nanomboka andeha ataontsika hoe raha mitaona tena mifolo sy roa arivo ny tena hoe nitiranao tamin'ny tontolo politika raika amin'ny roapolo sy roa arivotsika androany tsy mbola tonga any amin'le eritseritra ao aloha le Madagasikara fa io aloha ny zavatra misy andao resantsika aloha ety am-pendohana ny firenena mihitsiny ao amin'ny tapany faharoa ho resantsika ny sosikevitra hoentinao sy ny antokonareo ho an'le firenena fa andaotsika no diagnostika aloha an'ity Madagasikara ity rehefa tena jerentsika le Madagasikara androany raika amin'ny roapolo sy roa arivo raha manao diagnostika ianao inona no mety heverinao fa virus na ilay microbe ilay fototra aretina mihitsiny zany mahazo a Madagasikara androany matetika gasikara ny mpanao politika no mahazo tsiny eto amin'ny firenena fa raha miteny zay olana ara-drafitra io dia ndao jerevantsika le fiarahamonina aminareo mpanao gazety efa nahazo seza ve misy tsy nanagadra mpanao gazety raha ohatra ka politika natao référence tadidio fa reo dokotera mpanjakana reo anie no manao hôpital privé ka raha vao hita fa manamanam-bola ny client ao amin'ny hôpitaly dia teneniny hoe nylasa ianao makary amin'ireo hôpitaly ry fa any tsara karakara dia maty ny hôpitaly mpanjakana fantatrao ve hoe généraly no manao chauffeur ao nandritry ny confinement dia tsisy samanakana ny élément rehetra eny amin'ny arabe raha frena 10 000 francs lasa 50 000 francs tamin'ireny fotoana reny dia lasa ny généraly ny vola dia mahavita tomobile telo lefatra izy tapina confinement ary any amin'ny président mihitsy izy miangava hoe toy le confinement dia président tsy manadony eny iny fantatrao ve hoe généraly manao garde na carrière anasino eto amintsika tsy fantatritsika ve hoe ny généraly no mahana agence de sécurité be indrindra eto Madagasikara ka miambina ny sinosy ny karana rehetrarehetra sy ny banky rehetra manao concurrence amin'ny sécurité publique tsy fantatritsika ve hoe ny polisy no tompona taxi be ka raha ohatra ka manakana ny polisy namana dia efa fantatra fa anasefoa ka na tsisy papier ary dia mandeha any tsy fantatritsika ve hoe ny généraly ny gendarme sasany manao charbon dia tsy azo sakanana eny an-dalana eny fa mandeha any fanaona charbon na dia misy ary ny ady amin'ny tontolo iainana fantatritsika ve hoe ny société civile no manao surfacturation na mampiakatra ny vidiny entana ny anatin'ny projet rehetrarehetra any dia mamitaka ny fiarahamonina amin'ny alalany hoe société civile fantatritsika ve hoe ny maçon ny artisan ny artiste rehetrarehetra ny amin'ny fanabeazana ny olo-pirenena amin'ny resaka mamofady amintsika miteny zao ireo maçon ianao hoe efa mahita maçon ka hoe maro-potoana raha jerevantsika amin'ny fiarahamonina andavanandro tsy fantatritsika ve ho ny inspecteur de domaine nge mahana réseau amin'ny fitsarana sy eo amin'ny domaine dia mangalatra ny tany tatsaha ary ny tany mpanjakana rehetrarehetra dia lasa ny olona ambony rehetrarehetra ny tany malalaka borne forcé ary validé-ny domaine zany zavatra zany tsy fantatritsika ve hoe sipany chef-sapy sy sipany chef sisiko daholo ny mpampianatra fram any amin'ny base rehetrarehetra any raha te ho recruté mbo tiatsika fanina ve zany ary ny étudiante any amin'ny université ray manontolo mbola vita androany ny soutenance mbola vao tonga any an-trano izy mbola tsy voasolo akory le akanjo nanaovana soutenance nefa mandondona le professeur hoe akany anjarany misy ange zany gasikara dia hoditsika fanina aveo mpiasa jirama ihany mangalatra jiro io dia mivarotra ny amin'ny amin'olona hafa ary misy mpiasa jirama mavita amin'ny tetitrano manova ny compteur amin'ny vola kely a 3 alina dia ovaina compteur dia asiana andrembia dia tsy mihodana mafy le compteur mpiasa jirama daholo ihany manao an'io ka ny permis de construire illicite rehetrarehetra eto Antananarivo ve dia veritsika fa mpanao politika daholo ny ao ambadika zany rehetrarehetra zany ary raha ohatra ka mahana olana amin'ny patron ianao ho any amin'ny inspection de travail tsy efa fantatrao ve hoe manindro volany amin'ny inspection de travail daholo ny entreprise goavana rehetrarehetra eto Madagasikara ka raha any ianao ny taraina fa tsy nahazo préavis dia isy asa saina amin'izany any amin'ny inspection de travail ary raha ohatra ka jerentsika miakatra aty ambony any izy hatrany amin'ny ACC taiza moa Gasikara ny zany hoe pacte de responsabilité zany fa teto no ahitantsika an'izany dia teny ve tsika fa mpanao politika ihany no problème eto amin'ity firenena ity échantillon mpanao politika Gasikara tany amin'ny terminal atsika dia niandratra n'izany probabilité zany misy urne io dia maka vato ray ianao a fotsy maka faharoa ianao a fotsy maka fahatelo ianao a fotsy efa tonga any amin'ny fahasivifolo izy ianao mbola fotsy ihany dia mbola isalasala ianao hoe
90% ny sansa azahoana vaty fotsy ao anatin'ny orina io nakam-panao politika ary tsika satria io ny échantillon zay mivoaka ray a adala zay mivoaka ray a manondrana zay mivoaka ray a manondrana de mbola iteny ve tsika fa ao anatin'ny fiarahamonina angalana mpanao politika io de ireo mpanao politika ireo ihany ny diso 90% de chance de jereo ny comportement mpanao politika fa io izy ataony voaka malagasy io karaha mieritreritra ny anovaravitra tsika betsaka manko no mangala tahaka n'ilay hevitra gasikara anovaravitra koa ny de io zareo hoe mila olona koa tsika le olombelona ny ao anatin'le ravitra ho azavaiko manko zay rehefa avy eo tsy maintsy hiditra teoria tsika gasikara satria ny antony a lazaina fa be teoria ianao rehefa manazava hevitra fa tsara ny manazava zany gasikara hoe nivoaka malagasy iny raha nifidy de nifidy olona tsy mitoanany azavaiko zay hevitra zay ny malagasy rehetra de mampianajanaka na ianao azy de anatiny sanao ve no iteny am'zanona koa hoe ndananao mianatra fa za tsy hifidy anao mandrapafatiko satria nivoaka malagasy ny tsy ara mifidy olona nianatra teto Madagasikara fa ny olona manam-bola ny tadiaviny ka za de efa mampirisika ny tanora rehetrarehetra teny eny dadanao sy mamanao rehefa tsy hifidy olona hianatra izy a ialao ny sekoly rabitsa satria mamevahana ny olona tsy nianatra izy za tsy miteny hoe tonga lafatra ny olona nianatra farafaratsiny a mbana olona nahita fianarana tsy mitovy mihitsiny a ny olona nahita fianarana sy ny tsy nahita any amin'ny université ny gasikara vao première année anao de mipasse élection na ianao miditra association régionale na ianao miditra association estudiantine na ianao miditra association religieuse de ao ianao de efa mifaninana ary miaraka eo tsika isanao isanaro raha tsy lany ianao de fampiarahaba ihany tsika rapitro zany hoe any démocratie manomboka mahazaka resy a ny olona nandalo université satria zay ny environnement ianana any université de aloha alatsika ohatra tompoko la tsy fanao moa zany fa président Javelbert raha ny ampiasaina vizina maly zay le olona nandalo université président rajonary mampianina angena ongany fa nanaiky fa raha olona tsy nandalo an'izany culture zany a tany amin'ny université no eritreretinao apetraka eo ka tsy haritany mihitsy zany fifidianana zany tsara aloha manamarika fa tsisy fifidianana zany ny EPP a fa Tananarivo nefa zay rehefa tsika ny tantara nametraka be ny tanàna teto a ianao hoe gasikara de afaka mino fa niveau CEPE de afaka mamy problème d'embouteillage nefa zahay troisième année en mathématique vao manao théorie de graphe quatrième année en mathématique zay manao recherche opérationnelle amana embouteillage de ahoana moa nanazavako amin'olona tesaingy hoe zao ny fomba mahanao ny embouteillage raha théorie de graphe ndresahana de ozy ny olona manambany olona zany monsieur lazy eny tompoko ambany raha CEPE zany nitondrana Tananarivo rehefa tsy anaiky an'izay tsika izay zany ahoana ny afahan'olona mahana CEPE ma problème na Tananarivo embouteillage fotsiny resaka eto ka mampirisika mivoaka malagasy sika mba handray andraikitra koa gasikara fa raha ampianajanaka ihany ianao dividio ny olona nianatra fa ianao mihitsy ny manambany an'le fianarana ary zany tsy mahakivinay gasikara efa zatra nambanina misy ny olona hoe maivana loatra nareo fa azo iverina nefa nyve fa efa nisy mpitondra teto raha mandray ohatra tena hoe teratera le firenena zany jerentsika no any lazarazava version tonga ho resatsika mivantana olona tsy nianatra ve zao mitondra an'le firenena mitondra an'le commune ozy anao de androany tsika any am'le mpitondra ve ny olona nasahany am'le vahoaka mifidy réflexion meko anao mantsy izy roa ndray miaraka ke zany gasikara le vahoaka fandresahako teo hoe ny adalatsika mianakavy eny mahatonga ny fireneny teo ohatra zao nanomboka tany amin'ny deuxième république ingetsika nangalatra daholo a feno any natany université aza misy lavabo misy ny fitaovana rehetrarehetra isasana ao na latabatra na fandrina tany amin'ny université nangalary nireo zokotsika re daholo ane zany vita ny université tsisy ninana ntsony voatery mitondra fandrina ianao rehefa miditra any zany hoe le vahoaka tompona andraikitra fa ny mpitondra koa tompona andraikitra fa raha miteny hoe mametra olona nianatra za tsy miteny hoe tsy maintsy ho tsara ny olona nianatra fa farafaratsy moa izy a nahita fianarana le nahita fianarana zany nandalo université tsy voatery nianatra be izy tany tsy voatery concentré tany université izy fa nandalo an'le fomba fiaina tany fotsiny izy a de nahita izy hoe ay ve ohatra zao zany mifidy président zany
rehefa tsy lany a izany anaiky andreo anao grevy hoe ilatsaka président FMSF za fikambana amin'ny mpianatra siansa amin'ny faculté ny fianaratsony nisy anao de za hoe raha tsy lany de misy sailanja eny amin'ny arabe fa hoe anaiky anaraka ana am'zany tsy manaiky an'izany ny any amin'ny université rehefa tsy lany ianao de tsy lany fa ho hitatsika eo moa zany ny comportement ny mpitondra ankehitriny rehefa tsy lany ao na mandeha fifidianana de hitatsika eo ny comportement fa eo ny ahafantarana ny niveau an'olona anankiray a na ny culture an'olona anankiray a rehefa mitondra firenena rahantsika nahita ho any président régional mampianina teto rahantsika mahafantatra zany fa zay anisan'ny nanohitra amin'ny politika hitantanany firenena fa kosa nandefitra izy tamin'ny 2018 ny alana tamin'ny crise efa fantatra nefa mauvaise foi le fanoerana tamin'ny 2018 efa fantatra le izy fa le fanonganana ny tanjona raha ohatra ka tena nisy bonne foi atao efa tokony lasa esika zao mbola ao anatin'le constatation fontsika raha sitraky Lazare Jefferson fifidianana efa nitombony anao de efa nahita expérience ianao satria efa candidat ianao raha mijery ny atao hoe fifidianana eto Madagasikara tsika tena nanao fifidianana ve ny malagasy tena io vato arotsaka le malagasy any Bekily arotsaka le malagasy any Befotakio ve io vokatra vakiny ACC sy ny CENI io tena malagasy ve no mifidy eto sa ireo tanana avy any ivelany ireo tanana izay atao hoe groupe d'intérêt mampiasa vola eto Madagasikara raha miresaka fifidianana tsika inona ny constat ho hitan'ny Lazare Jefferson androany efa fantatra ao zany Gasikara efa zay ny valo gasy ny tsy mbola mifidy ny définition de démocratie théoriquement c'est l'égalité de chance d'influencer le gouvernement aiza moa ny ahafahan'ny olona any anaty alana influencer ny décision gouvernement aty Antananarivo zay nge mahatonga any miteny problème na système le izy ka na fifidianana io zany tsy fifidianana zany io ka afaka manome ohatra ve anao am'izay le hoe tsy fifidianana le izy tena ome ohatra principe de pouvoir angamba ny angiatsika zay mametraka no mibaiko raha tena nametraka ny filoha ankehitriny atsika de afaka mibaiko anazy de apetrahany aminao fanontaniana raha afaka mibaiko azy ianao zay principe zay fotsiny de efa ahafantarana hoe izy nametraka ny olona eo ka raha mbola tsy indraindraikitra ianao zany ametraka mpitondra ndray mandeha am'izay de raha mbola tsy indraindraikitra de aza mieritreritra ny baiko de mba hidineo any Gasikara ny système atsika député mandoa 25 millions ohatra mpisolo vava ny anarany satria solo mavamboaka efa naka avocat ianao de le avocat ndray mandoa volany aminao apetrao zay fanontaniana zay efa naka avocat ve ianao de hoe le avocat hoe za hiaro anao a de omeko vola ianao fa za hiaro anao zay nge reo député tsika reo zay ny député misy dany hoe tsy député zany io par définition tsy io ny atao hoe assemblée tsy io ny atao hoe représentant du peuple représentation clanique no ao na misolo tena ny clan misy azy reo olona reo zany hoe tsy voix du peuple tsy avy any amin'ny vahoaka zany ny feo entiny a satria nandoa vola tany amin'ny vahoaka izy ary nandrotsabola 25 millions za ve Gasikara ny aro anao de za ndray mandrosaka caution iza zay avocat tsy fanta aloha raha misy avocat ohatra zany ao anosy ao fa mba miangavy anazy a raha azo ampiarina zany raisonnement zany tsy mitombona zany Gasikara so de le fomba nitezana an'le fifidianana mihitsy ny olana fa tsy any am'le rafitra raha zay mantsy satria nge tsy Madagasikara rehetra manao fifidianana fa maninona manao fifidianana États-Unis fa tsy mandoa vola izy fa etika sy hevitra ny entiny fa maninona rehefa itsika de mandoa vola mandoa t-shirt izy mandoa le rafitra tsy mitovy le rafitra nge le rafitra idiratsika hoe ahoana zany ny kitihana an'io rafitra io a fa tsy zavatra mandehandeha ho azy ngeny izao tontolo zao raha manangana firenena ny olona ny vahoaka anankiray de misy dingana rahana zany Gasikara misy dingana rahana zany fa itsika tsy nanaraka ny dingana io a de miodikodina eto tsika ailitsika fotsiny le izy a rehefa akaikaiky ndreny 2023 zao araka le voalaza tare amboloa de efa samy mamorona hevitra ndray hoe ahoana indray ny andrisana lahatra le vahoaka fa tsy zay nge le izy Gasikara fa le rafitra zany tokony zavatra stable maro toerana tsy miova amina taona maro
manaraka le kolotsaina zay rafitra zay nga mano tokony hidirantsika lalina hoe inona moa le rafitra tiana resahana fa ahoana manao kopia iza moa zany efa miantso an'ireo mpanoana miantso an'ireo citoyen responsable re olo-pirenena tompona andraikitra rehetra arovy tompoko le hevitra rehefa hitantsika efa marina tena ifantoka be amin'io rafitra io mihitsy ntsika lazarazafatra mo farana kely aloha satria mety koa diagnostika kely any izy enao teo miresaka hoe tsy mivahoaka no nametraka matoa tsy mavita amin'ny baiko iza zany nametraka zay folo mifandimy teo raha tsy nivahoaka so de le napetraka ny tokony anotaninao za nge tsy napetraka amin'ny constatation sy ny analyse nareo zany eo anatin'le ka efa mivalinao izy tany amin'ny voalohany hoe misy groupe d'intérêt eo ary ny olona zay nanaiky hipetraka eo a de nandray tambony tamin'ireo groupe reo a noho izany tsy maintsy manefa ny volana izy normal nge zany gasikara tsisy olona-dala ty ambon'ny tanka ny me volanao raha tsy manana intérêt izy fa raha ohatra ka manana intérêt vahoaka malagasy de anjara mivoaka malagasy no mandray any andraikitra ametraka mpitondro fa raha mbola tsy tonga ho atsaitsika zay hoe metraka mpitondro zay a de aza mieritreritra ny baiko azay napetraka ny hafa re tompoko ka ianao ny nandray voly ianao ve raha mivarotra voatabia eny atsina de nandray voly ianao de ianao ny baiko an'le mpividy rehefa avy eo voafatotro le voly voafatotro le vola andao hoe resantsika ary le rafitra lazarazafatra tsy maintsy nanao fampidirana ohatra zay a mba ahafahako misintona ny mpijeritsika androany hoe fa maninona nanova rafitra zay nambaranao retraretra teo zay mivalina ka nanova rafitra tsika sy rafitra saraminy ahoana ary no heveriny rassemblement de citoyen responsable tokony apetraka eto Madagasikara tsara faritana kama le rafitra aloha gasikara satria ny famaritana ataon'ny olona matetika de régime politique le rafitra ara-politika fotsiny anako tiana e zavatra resahana eto a dia mandray rafim-piarahamonina organisation sociale mandray régime politique na ny rafitra politika ary mandray ny structure économique na ny rafitra ara-toekarena reo telo reo zany tsy misaraka amin'ny mahasystème azy ka io rafim-piarahamonina io raha ny tokony ho izy no mametraka ny rafitra politika zany hoe vo misy olona maromaro teto Madagasikara de mifanaraka izy ireo a amin'ny alalan'ny kolotsaina hoe iza no atao solitena atsika hitondra atsika de mametraka rafitra politika izy inona atao hoe régime politique eo atsika zany no mifidy hoe état fédéré état unitaire régime parlementaire régime inona ty izy présidentiel etcetera etcetera de rehefa tafapetraka le rafitra politika de iny ndray no mifidy structure économique io zany no mifiditry ny rafitra économique mifanaraka amin'ilay rafim-piarahamonina ohatra ny rafim-piarahamonina dia voafehiny atao hoe niveau intellectuel le fiarahamonina zany a niveau d'instruction ohatra raha mamaky ny EPM tsika nany enquête auprès des ménages nataony Instat hatramin'izay a dia ambany de ambany a nisan'ny olona nianatra eto Madagasikara zany hoe ny population active na ny olona afaka mitady asa dia tsy nahita fianarana ny maro valiny asa manahoana ny mety mifanaraka am'ireo ino ny atao hoe structure économique raha voazavatsika any avahoaka zany hoe tia ny asa mety aminareo secteur primaire ve sa secteur secondaire sa secteur tertiaire de ino ny choix économique ataon'ny mpitondra de zay vao mahazo tombony ilay vahoaka nametraka n'le mpitondra isaky ny faritra ve zany sa isaky ny satria Madagasikara ray manontolo ny resahana eto mbola tsy miresaka régime politique mihitsy tsika ny tena mantsy anao miankina amin'ny kolotsainao aminy sy ohatra zany eto Madagasikara nefa mifatatrao fa ny any avaratra satria tsy samihafa valaza anao sa hoe tonga de idiratsika zany le rafim-piarahamonina aloha le rafim-piarahamonina koa maty eo indrindra maty le rafim-piarahamonina maty raha ny tokony ho izy indray ao anatin'ny rafim-piarahamonina de misy zavatra telo mifameno ny kolotsaina no ampianarina any an-dakilasy zay ny tokony ho izy zany hoe le maizatsika no ampianarina any azadino fa afangaron'ny olona ny atao hoe enseignement sy éducation tsy misy éducation zany eto Madagasikara tsy ministère d'éducation zany io fa ny atao hoe éducation de transmission de la valeur culturelle par le système éducatif zany hoe fampitana ny sotoavina ara-kolotsaina amin'ny alalan'ny fanabeazana any an-tsekoly iza tamintsika ianao ny ametrahako fanontaniana tamin'ny klasy pafiry ianao no nampianarina hoe tsy azo atao manambady anabavy misy an'izany ve ny T1 T2 T3 T4 T5 de gaga ave tsika
raha manao violna ny zanany vavy ndray mpianakaviana am'izao mbola tsy nanao an'izany fanabeazana zany tsika atrampotsika miteny zao noho izany maty zany a io rafitra fiarahamonina io fa misy any le éducation civique kely any éducation civique zany gasikara tsy kolotsaina fa manaraka ny actualité fotsiny iny a tahaka ny hoe raha hipita passage cloté ianao aiza moa ny alalany any ambanivohitra any zany nareo aty ny milan'izany de ampianaronareo aty zany fa izay any ambanivohitra any a tsy miraraha zay passage cloté zany satria ny ombony anay no ampitany lalana ka raha ny omby mandeha miadana ina moa ny asany asaina am'zany arakaraka le actualité iny fa ny tena izy a de le kolotsaina tsy misy kolotsaina nefa ady efatra be teto ny afiara Gaël Bourget lazaina fa manimbazimba ny any atsimo iza tamitsika no nampianatra ny Gaël Bourget tany an-tsekoly fa fady kiraro ry zareo any atsimo fady mihinana kiraro hoditra kiraro de omena tsiny ve le mpanao gazety système éducatif atsika nge tsy napita valeur culturelle na kely azy raha makany avaratra varatra ianao tsy misy azoro mihitsy zany a ny valeur culturelle atsika averiko ny amandeha le fanazavana raha ny tokony izy de le valeur culturelle no bataina entina any amin'ny sekoly de ampitaina amin'ny ankizy iny de ndraindray izy iny lany daty de manao recherche ny any université de ozy université lany daty ty kolotsainy ty a fa atao misy azoro ny ako ohatra ianao eo Afrika Atsimo a misy toerana fanaovana sorona manao sorona teo n'olona taloha tsisy problème mihitsy fa taty aoriana mipotra ny plage de rehefa tonga daholo a ny mpitsangatsangana rehetrarehetra de betsaka ny matin'ny requin rehefa manao recherche ny universitaire fa inona no mahatonga ny olona matin'ny requin a ay le raha alatsaka am'le fanaovana fisoronana no miantso an'le requin ka en présence ny mpitsangatsangana de maty a le mpitsangatsangana de nangataka ny université hoe afondrao ny toerana anaovanareo sorona fa tsy valable tsony ty toerana ty zay ny atao hoe misy azoro a amin'ny alalan'ny recherche de niova le kolotsaina hoe ariny ndray zany fanaovana sorona fa raha liza mikisaka ny akoatra ianao eto Madagasikara applicable azo ampiarina ao anatin'ny fiarahamonina ville ve ny atao hoe zoro firarazana satria ty ny tranoko ato ny tranonao ny avaratra tsy nanana amiko dia atsimo tsy nanana aminao ka raha iteny ianao hoe tsy azo asina WC eo amin'ny zoro firarazana de le ao aloha koa nefa ao misy ny azy ny WC satria samy manaja an'izay zany zany hoe lasa eo avaratra eo ihany a ny WC anao mbola mitombona ave am'izay fotoana zay a ao anatina cité ny terme hoe zoro firarazana tsy ampy misy azoro tsika zany hoe ny recherche universitaire tsika zany a bloqué satria le histoire na mpitaina tany an-dakilasy a no diso tsy zany no miteny an'izany gasikara fa ny président ny ACC tamin'ny androny ny teny hoe araka ny tantara tena izy fa tsy ny tantara ofisialy dia zany hoe mpampianatra université no miresaka eto a miteny izy fa mpampianatra apikaroka no miteny fa diso ny tantara ampitaina any an-tsekoly de tsy misy olona de tsy misy olona naray aza miteny hoe zavatra diso zany ampianarantsika ty ho anareo mpampianatra histoire tokony amaly an'izany olona zany nareo raha diso ny teny enina fa iza Lazare Verson de samy tena izay koa fa tsy nampitaina tamitsika ny valeur culturelle atsika ny antony a tsy mbola nanao convention ny fiarahamonina gasy hoe valeur culturelle tahaka ny ahoana no ampitaina any amin'ny zanakitsika fa zavatra apahany no alefa tany ka azagaga atsika raha ohatra ka potika le rafi-piarahamonina satria tsy mitovy tsony any vitesse na ny hafangianam-pandeha eo anivon'ny fiarahamonina raha ny tena marina raha ny tenin'ny Platon de hoe l'état est l'instrument privilégié appelé à enseigner la justice ohatra zany hoe ny fanjakana no mana privilège afaka mampianatra ny atao hoe fahamarinana eo anivon'ny fiarahamonina am'izao ane tsy mahita justice zany ianao naiza naiza fa tsy eo anivon'ny fanjakana rery fa naiza naiza de le marina mihitsy ny tsy fantatra hoe iza amreto ary ny marina miadevitra ny tompotrano sy ny mpanofa-trano hoe iza ny tokony androaka WC tsika tsy fantatra tsony zany hoe iza ny marina satria ny fanjakana teto nandritry ny enimpolo taona zay tsy nanao éducation fa élevage du peuple
azona zavana kely hoe zay le vache de peuple zao fiompiana inona moa ny ilanao an'izay hoe omena fahalalana ny biby fiopy fa fanana sakafo izy rehefa mitady de omena varitsinjo izy de voky izy de ampy anazy iny fa tsy fantany hoe volany ania iny nomena anazy iny noho izany a zay ny natao teto nandritry ny enimpolo taona ka rehefa matavitavy le fiompiana de efa miomakomana ianao zay ny varotra an'iny a da nefa andina amin'ny abattoir de isaky ny folo taona tsika mamoaka eny amin'ny abattoir 72 91 2002 2018 defa rehefa matavitavy zany le vahoaka ato am'le fiompiana ndresahako de alefa eny amin'ny abattoir ho vonoana 7 février satria élevage no natao teto fa tsy éducation noho izany a mila fanovana io raha fipiarahamonina io zany io raha fanabeazana io zany maty nefa io no tokony voan'le kolotsaintsika de le kolotsaina atao mise à jour de zay natao hoe fiarahamonina manaraka le fivoarana satria itsika zao a amitsika miteny zao a mbola sahirana andray aman-dreny gasy anazava amin'ny zanany hoe ahoana ny mahatonga ny olombelona anankiray vitsy ny ray aman-dreny mbola sa manazava amin'ny zanany an'izany a satria tsy nisy mise à jour mihitsy tsika nefa ny any ivelany mandeha de tapohan'le avy any tampoka tsika de manao copie-coller de io tsika fa manaonao foana am'izay a tratra le copie-coller satria le saitsika tsy mise à jour fa raha manao mise à jour tsika me koa ohatra ianao any amin'ny faritra Ambatondrazaka tena be gisa fa misy olona fady gisa de raha fady gisa de gaga ianao ahoana ary mahafady gisa andreto olona reto rehefa antaninao ny ray aman-dreny manao recherche ianao de tenenina hoe zay tamin'ny lefa tao anaty lavabato de nitondra gisa nitsofoka tao de nitabataba le gisa de tratra daholo zay mianakavy de zay natonga le fady gisa adsony gisa ve zany a ilay nikikika tao anaty lavabato de hoanao manao recherche zany a de mandresy lahatra le olona hoe tsy adsony gisany zany fa rehefa misitrika amin'ny manaraka de aza mitondra gisa fotsiny de lasa mihinan-gisa le olona rehefa avy eo zany hoe misy fady be dehibe zany eo a tokony tazomina ny sasany fa tokony ialana ny sasany za tsy amiteny ialao daholo a fa zay le atao hoe mise à jour arakaraka le contexte misy amin'ny fiainana andavanandro zany a no anaovanao mise à jour an'ilay a fombafomba isan-karazany araka le niteneniko teo hoe tsy nampianarana tany an-dakilasy mihitsy na ny hoe fady ny manolana tsy misy kilasy eto Madagasikara mampianatra an'izany de manolana daholo hatramin'ny dadabe a manolana ny zafikely de azagaga tsika raha potika ilay a fiarahamonina eo amin'le fiarahamonina tiako tazoma kely satria hoe zay zany le fahitanareo sy le sosikevitra fa ohatriny ahoana ary le rafitra tonga de tairataira zany le sahako hitanazara zavatra mijery atsika daholo mantsy ny sokajin'olona rehetra na mianatra na tsy mianatra na mety ho karazan'olona rehetra zany masy raha ampiarina avy hatrany zany io rafy mpiarahamonina aloha midirantsika any amin'le régime politika mantsy a ohatriny ahoana zany le rafy mpiarahamonina tokony apetraka raha io le Madagasikara io velariny eo ambony latabatra isaky ny foko ve ny oetseretanareo amin'izany satria mety samihafa ny fady aty ampovoatany sy mifady ery de ohatraohatriny ahoana zany raha tonga de ataontsika tairataira le izy catégorisation ihany gasikara ny vahaolana tsara indrindra amin'ny famahana olana amina vitesy samihafa zany hoe araka le voalazanao teo a tsy mitovy ny any amin'ny faritra sy ny aty Antananarivo ka raha ohatra ka mametraka tsika any amin'ny classe primaire au niveau communal au niveau commune zany hoe ny commune dia tokony tantaran'ny commune no tantaraina any amin'ny EPP tsisy ilana tantara Madagasikara ny EPP de miakatra lycée izy ohatra CEG izy a de au niveau district de miakatra lycée izy a au niveau régional de any amin'ny université izy mianatra Madagasikara na eo amin'ny bac izy a no mianatra Madagasikara satria misy olona tsy hivoaka n'io faritra io mihitsy na i commune misy azy io mihitsy a de tsy fantany akoriny a ahoana moa ny treto Gasikara hoe zao zavatra mitranga ny toliara raha classe de desengeny miala nianatra noho izany a rehefa catégorisena ohatr'izay zany ny fanabeazana ny programme mpampianarana zany a de tokony kolotsain'le faritra tokony mahafantatra ny any amin'ny EPP tsirairay hoe inona natonga ny anaran'ny tanàna misy anay tsisy malala an'izany anke ny gasy na ray azy inona natonga nyty tanàna ty a ho ambato fotsy ohatra inona natonga nyty tanàna ty ho ambato amin'ny rahavavy fa tonga de tantara amin'ny Madagasikara ny anaranao nefa ianao eo ambato amin'ny rahavavy no mipetraka
fa tokony mandeha zany le izy a étape par étape a de rehefa tonga any amin'ny classe terminale ianao zany zay vao manambatra tantaran'i Madagasikara satria mieritreritra nitondra Madagasikara ianao mba to manao fianarana mieritreritra ny andray andraikitra ianao fa raha mieritreritra ianao hoe hijanona eo amin'ny classe T5 fotsiny hoe mahay manisa de mahay mamboly a de ampy de tokony hijanona amin'le faritra misy anao le tantara hainao de afaka mianatra ihany ianao ty aoriana raha ohatra ka hivoaka le faritra tahaka ny ataon'ny vazaha rehefa tonga eto Madagasikara fa angamba moa misy programme mpampianarana momba ny tantara gasy any Madagasikara fa manontany anao touriste vazaha tonga eto fa izy ndray manoro anao hoe ariny misy an'izao de zao ny fomba ny ary satria mamaky boky fotsiny izy alohan'ny atongavana eto de voafehana ny kolotsaina antsika de tokony zay nataontsika rehefa mitety faritra zany hoe le rafi-piarahamonina zany a de miainga avy amin'ny rafi-panabeazana tena mifototra amin'le kolotsaina n'ilay a fiarahamonina de amin'izay fotoana zay a tsy misy mifametsiny a fa rehefa tonga ary ambony izy a de atambatra hoe efa mahay ny tantaran'ny district misy anao ny commune misy anao ny région misy anao a de mianatra ny tantaran'i Madagasikara ianao a satria mieritreritra ny andray andraikitra lavidavitra kokoa ny rafi-piarahamonina ho ny rassemblement des citoyens responsables no mametraka rafitra na hoe régime politique anankiray ohatrany ahoana ny fomba hiampitana io a sy ampiarana an'io ary raha miainga ohatr'izay zao a ny fiarahamonina politique apetrakantsika isaky ny fokotany isaky ny district isaky ny région sy Madagasikara miainga tamin'le fanabeazana ahoana ary ny ampitanjany a ka amorona régime politique anankiray a izay mety a Madagasikara ary ino zay régime politique mety a Madagasikara zay ny régime politique ny Gasikara tsy anjaran'ny parti politique ray fotsiny no mandinika zany adepitra ngeza be zany fa le fiarahamonina aloha mila mifanaraka mila miverina manao convention nationale ny gasy tantaran'izy no ampianarina reny terminal tantara manao ano no ampianarina any ahoana ny de répartition na ny fitsinjarana ny arena fitsinjarana ny fahefana mila miditra amin'izany convention zany tsika fa tapaka taoriana fanjanahantany a dia nitoizatsika fotsiny le colonisation tsika nge ao anatina colonisation mandraka androany tsy ny vazaha fa ny gasy no naka le siège de mipetraka eo amin'ny place ny colon zany hoe ny zavatra misy amin'izao fotoana zao a dia mpanjanaka ny mpitondra zay ny zavatra misy mpanjakazaka marimarina kokoa de ianao ve de tsy de ino fa tena tsy fantatry ny préfet ny Toliary tsy mety io a zavatra ataony io a tamin'ny nanakana ny fihetsiketsehana fankalazana anniversaire ny président Marc Ravalomanana anao ohatra fantany zany ka fa tratra ntsindry izy tadidio ny teny député Roland Tsiraka teto tamin'ny coronavirus rehefa antanina ny tompona ndraiky io mibaiko avy any ambony zany hoe ny any amin'ny faritra rehetrarehetra zany mametraka ny mpitondra ho ambonimbony kokoa zay ny atao hoe colonisation ka raha mbola ao anaty ny administration antsika rehetrarehetra mbola colonisation daholy a no toizatsika io na ny fomba fiasany amin'ny administration a mbola colonisation daholy io rehetrarehetra io a fa ny akoatr'izay a tsy marina satria mampiatra ny colonisation daholy a ny tompo-pahefana rehetrarehetra any amin'ny base rehetrarehetra any ka mbola tsy mifanaraka tsika hoe ndao hiala anatin'ny colonisation ndao le hifanaraka tsika hoe ajanona le colonisation ny any vahoaka malagasy ary mbola matahotra ny administration io mifatahorana miditra birao a ny fatahorana mifonja zany moa mbola tsy resahantsika zany eto Madagasikara fa na de nangalatra ary ho avaka io dia tsy azo atao managatra havana satria ny atao hoe migatra tamin'ny andron'ny colon de le manohitra ny colon ka tena fady mihitsy zany migatra zany tamin'izany andro zany fa amin'izao fotoana zao zany na mangalatra ary le avanao de arovanao ihany satria ohatrany hoe miady amin'ny colon izy zany rehefa gadraina de l'esprit d'appartenance anao zany mbola ao ihany ny anay tsy gadraina zany fa colon ve de anay mbola raisin'ny colon zany mpitondra zay zavatra misy amintsika amin'ny tena zao ka tsisy ninazo atao hoe raha sy mipase amina convention tsika satsika miditra amina régime politique miainga amina consensus fa hevitra moa ny énergère hoe ity no mapety a araka ny fandiniana nataonay satria averina trany théorie no niangana tam'le izy fa raha ohatra tsika zany ka mahavarina ihany mantsy Gasikara amin'ny misy mpitondra fanjakana miakatra eto de miteny hoe tsika tsy hiditra amin'ny théorie be de inona moa zany ny anarana Gasikara raha ohatra ka hijanona tsika hoe ndao tsy hiainga amin'ny théorie ny fanapakevitra raha tsika ohatra hoe fa miainga amin'ny théorie nge tsy ratsy fa ny mijanona amin'ny théorie kosa no mety heverina fa ratsy satria ny théorie ihany nge lasa pratique ka raha hijanona théorie lava eto tsika lazaraza faire so de eto ihany koa tsika
ka mila tsy maintsy ampiarina pratikeny io pratikena le théorie fa tsy praticable ange le théorie amin'ny système io ny antony a ianao zany tsy afaka hiteny chef district mihitsiny satria izy a misy colon eo amboniny io zany zao le gouverneur tamin'ny andro fanjanahantany any io miverina io de reo gouverneur manera mifaritra rehetra reo ve de eritreretinao de tsy atsapa io marary vahoaka ny fantany zany ka fa misy colon eo amboniny ny différence na mahasamy hafa azy fotsiny a dia tsy lanjaina tsony le colon mandeha mivisiter an'le tanàna fa mba mitondra tomobile izy am'izao fotoana zao zany hoe nahita tomobile tany amin'ny vazaha izy a de mbola manjanaka atsika mandraka aloany ka fanontaniana petraka avoaka malagasy hoe mbola toizatsika ave ny fanjanahana mandraka androany fa raha ohatra atsika ka mieritreritra ny ametraka régime politique zay na atao hoe miala amin'ny colonisation fa tsy tsika ngeny nametraka an'io république io tsy tsika nametraka an'io fa mbola diniatsika hoe ahoana ny mampety ny fitondrana ny Madagasikara zay tsika vao afaka mieritreritra structure économique azahoantsika tombotsoa fomba lijanakely am'le régime politique ohatrany ahoana ary lo no eritreretinareo sa mbola miandry an'izay le ady hevitra miandry an'izay convention eritreretiny ino tisy teo CR zay tsika androanitsika mifampiresaka sa efa mba misy eritreretinareo ihany satria raha miresaka régime tsika nge de mandeha ny ady hevitra fédéral présidentiel fort hoe parlementaire tsy fantatro théorie ny angatsika Madagasikara exemple ohatra découpage administratif découpage territorial atsika zay nilovaitsika tamin'ny fanjanahantany miala aveo tsara tanàna ianao amonjy reny vohitra mifaritany misy azy de miodina any Ambatondrazaka miditra Tamatavy de aveo miditra Antananarivo zay vao makany Majanga zay ny découpage satria tsisy lalanao miala aveo Morondava ianao ho an'ny Toliary de miditra faritany Antananarivo aloha de mandalo faritany ny Fianaratsoa zay vao tonga amin'ny faritany misy ianao de mbola mieritreritra ihany ve tsika fa normal zany route nationale faharoa raha isika ohatra route nationale 41 makany Fandrina 42 makary Akalamavony 43 aty Faratsio 44 any Ambatondrazaka de 45 makaizy de izy amitsika no afaka anao repère hoe aiza hoe zany tokony isy ny 46 misy suite logique azo toizana ve anatin'ireo route nationale nareo ka tokony ahitantsika fa ary route nationale 46 satria tsy tokony mila mianatra ane de mahita an'izany tsy mila mandalo hoe suite logique fotsiny suite logique fotsiny raha ohatra RNC ohatra tokony premier axe mivoaka ny RNC tokony 71 deuxième 72 73 74 de raha ohatra ka deuxième axe minga avy amin'ny 74 rena de 740 zay ny tokony route nationale de miditra 74 route provinciale de miditra 740 ianao route communale de miditra 741 ianao route Fokotany ohatra tsisy nanovana zany anketeta de tsy fantatra tsony zany RN 25 Makaria de ny RN 24 Makaria tsisy fandraisany mihitsy ange io Gasikara fa nataon'ny mpanjanatany io de toizatsika fotsiny zay teneko hoe régime colonial no toizatsika am'izao fotoana zao de azakakytsika raha ohatra ka tsy mahatakatra ninina tsony ny génération miandry atsika aorinao no izy antony zay ka raha iteny ianao hoe régime manahoana présidentiel ve sa fédéralisme ave mbola théorie ihany ny angatsika zany fédéralisme zany Gasikara dia mitaky zavatra be deaibe ohatra ny théorie no milaza fa ny système religieux eo ambony ny système politique théorie no milaza an'izay fa tsy zalaza raha version araky ny niveau logique napetraky ny Andriamatoa atao hoe tilta mialatsiny raha ohatra ka mamakomoka théorie tena mialatsiny tompoko fa tsy manana vahaolana izay akoatrany ny expérience ny olona tany velany expérience ozy ava zay tsy manao copie-coller satria zay zavatra efa soratan'olona tany aloha tany iny no entinao hitsabona ny aretina théorie ty zay ny atao hoe théorie mba tsy verenanao am'le eroeran'le teo aloha zany de maka fotsiny ianao nanao nahoana ary fedivan-jareo any corona de nijery ianao hoe zao zany ny théorie-njareo de maka lesony ianao hoe zao zany fomba fidivana de adaptena fotsiny am'le contexte misy iny zay le théorie zay ka raha ambony système politique ny système religieux dia jereo ka Madagasikara raha ohatra ka manao coopération religieuse
fifanaraha-mpiaraha-miasa ara-ponoana ny faritra anankiray fantatrao ihany ny fitiavana malagasy fivavahana statistiquement dia démographie religieuse avaratra silamo afovoany protestante atsimo katolika zay statistique raha manao coopération ary rapitso état anankiray état religieux iara-iasa amin'ny état anankiray eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fédéralisme mana capacité d'absorption ve io faritra io rapitso raha mandatsaka 20 milliards ao ohatra misy état terroriste milatsaka ao Mahajanga tondra 20 milliards de dollars izy voasakanao ve mivoaka amin'ny Mahajanga anao scission rehefa avy eo satria ny vola misy ny tafika atsika ve chef d'état major tsika ve capable hiaro ny Mahajanga tsy hovaky amin'ny Madagasikara raha fasy amin'ny Mujahideen sy Al-Qaïda ohatra zay aloha apetraka ihany zay fanontaniana zay satria système religieux ambony moramora kokoa zany ny convaincre ny olona amin'ny religion noho ny amin'ny politique raha adika amin'ny teny tsotsotra ary ny religion mora kokoa ny anengana olona noho ny politique ka rehefa ny religion no mitaingina eo ambonin'ny politique zay zavatra mitranga eto Madagasikara amintsika amin'ny teny tsotsotra commentaire be dia be tato ato resaka religion raha ny religion no mitaingina eo ambony eo voasakanao ve zay zavatra zay raha anao coopération religieuse ny any amin'ny faritra atsimo na ny atao faritra voly satria veriko indray mandeha ny atao voatany protestante atsimo Madagasikara katolika be indrindra ary ny avaratra silamo be indrindra zaka le fédéralisme etretsika apetraka ve zay zavatra zay fanontaniana mipetraka zany Gasikara régime présidentiel force régime parlementaire sy rehetrarehetra eo amin'le fédéralisme fivety satria vo malomako za teto nandray vahiny na misosokevitra an'io mihitsiny fa any amin'le risaka fijeraha-pahefana any amin'le hoe falivatena arabola sy fitantanana nitondrandrareo anazy mantsy lazalazafatrao fa le anao zay mantsy tena efa somarina extrémiste kely ianao amina lavitra be mihitsiny zay le matéorie ny théorie jerena daholo le cas possible rehetrarehetra ka raha misy cas possible atahorana ray dia manao marche arrière raikany ianao fa raha ohatra le izy ka tsisy atahorana mihitsy eo zay vao mirosy ianao fa ny théorie aloha fa tsika inge mbola état unitaire ihany lo hatreto état unitaire sika fa raha resy vola ndresana be dia ko manko ny commentaire ny Gasikara hoe Tananarivo rery mahazo tombotsoa ka eo indrindra faritana aloha le zaha eo meritry atosika ve zao Tananarivo zay nge tsy nahazo vatsitsinjo tsy nahazo kalitsinjo tsy nahazo tosika efa mena ka itenanao mahazo tombo ny meritry atosika zay Antananarivo dia diso zany zany hoe aza afangarona langage anankiray le hoe Tananarivo fa raha maketsy Matolampy ianao makeo Tsiromandidy ianao ina ny administration hitanao any ray nge ny fonctionnaire miasa hon'olona Rivo ao amin'ny faritra Bongolava Tananarivo ny Bongolava ka tsy mety ndray raha ohatra ka hoe zay no sokojitsika le izy fa manaiky fa tena misy fitsinjarana fahefana fitsinjarana vola tsy mandeha eto amin'le firenena noho izany hovaiko le langage zany tsy Tananarivo le izy fa ny administration centrale no mahazo an'le vola zany hoe ny ao amin'ny fitantanana amin'ny fohy be no mahazo an'le vola fa tsy Tananarivo izahay tompoko eo meritry tosika eo efa tsy nahazo tosika fa meno a 25 km ny Tananarivo zany tompoko noho izany tsy azoko lasinao Tananarivo ve zany meritry atosika zay fotsiny dia fa ilazana aminao hoe tsy mitombona zany fa ny décentralisation effective ny budget kosa le zavatra ny adivanay zany anatin'le fanovandravitra zany Gasikara singa ray ao anatin'le fanovandravitra ary eo ny problème le olona makatahaka satria miteny le olona hoe fanaparitahana ny fahefana ny fokotany dia ny fokotany ny entiny satria hoe fanovandravitra egal le fotony egal le fokotany tsy fokotany nge ny fotony théoriquement famille tsika nge mahitakitika zany hoe firenena zany fa zay tsy nanonona ny famille mihitsy hatramin'izay raha anova Madagasikara dia tokantrano le hovaina fa tsy fokotany fotsiny no mena fahefana satria zany président fokotany zany nga afaka anova mpivady firy amintsika lehilahy moa no manao abandon de famille Gasikara dia firy ny vehivavy naritsika ho mera célibataire raha misy makavady any ivelany izy dia sarotiny tsika rehefa avy eo noho izany itsika io problème io le tokantrano io problème io
satria itsika tsy mahandray andraikitra hatramin'izay ka raha novotsika de miainga avy any amin'le famille décentralisation budgétaire ekena zany raha malala fa centralisé ny fitantanana ny vola eto Madagasikara ekena zany fa ny marimarina kokoa le vola hozaraina mihitsy ny Madagasikara tsy misy fa raha ny tantara jerentsika manko any amin'le resaka lasa déconcentration mihitsy no de vomaika lasa mitombo ny fahefan'le aty amin'ny fobe sy ny voninahitra sy ny zavatra azo ataony satria izy ny mandidy izy ny manapaka zay fotsiny ka le état ny chômeur io état io ny fiantsoany anazy no état chômeur de mangataka lava tsy manambola raha chômeur io manera sisany ataony nizaniza zany tondra teo état panera io inona ny ataon'ny panera mitady marché izy ohatra raha manao infrastructure izy fotodrafitrasa tsy fantsakana ny manao an'io fa mindram-bola izy ampindramariary zato Gasikara mba anaovako WC de inona za tsy manana travaux publics za tsy manana génie rural tsy manana génie civil tsy manana ninina anamboarako an'io fa ianao indray ny atsoko anamboatra ly ianao raha-mpamatsy vola zany hoe meko anao indray le marché de miverina any aminao le vola lasanao ihany zany le famatsim-bola ny samboriko tamin'ny anaran'le vahoaka de miverina any aminao le vola de mba meo 10% za omeko anao le marché zany hoe ny fanjakana manenjika infrastructure no atao hoe fanjakana paniera satria ao anatin'ny développement Gasikara 60% développement ny avy amin'ny olona qualité ny ressources humaines banque mondiale namoaka zany fa tsy za zany izy fotoana ny asa tao amin'ny banque mondiale 60% développement avy amin'ny ressources humaines ny 20% ny avy amin'ny ressources naturelles ary ny 15% ihany ny avy amin'ny infrastructure zany hoe raha hitondra développement ianao zany de ressources humaines no ahafahana mitondra an'io ka rehefa ratsy ny ressources humaines anao na asianao infrastructure azy ao de ongotan'olona ihany panneau solaire eny amin'ny diky na asianao infrastructure ary ao ongotan'olona ihany ny panneau eny amin'ny rocade na asianao infrastructure satria le olona ratsy de ianao manera raha teo manao an'le infrastructure de mahazo 10-20% ianao zany de ohatrany hoe miasa ianao zay ny akamaroan'ny état nisy hatramin'izay fa ny atao hoe état de miasa zay ny atao hoe fanjakana inona ny asan'io fanjakana io ngahy misy asa tsy misy asany io mpamory rihatra ny asany io de zay ihany de rehefa tianao atao bebe ny etranareo ato amin'ny rialina de atao betsaka de rehefa tia atao kelikely atao kelikely satria tsy fidiram-bola ankoatran'izay izy rehefa kama de tsy angalana rehefa kama de tsy angalana ka normal be zany petrahanao amin'ny toerana zay ne mahatonga nay miteny hoe ny fitondrana avy eny mahalasa dala sa ny dala no mora mahazo fitondrana fa io le système pikabary ianao mafantatra ny oabolan'ny razantsika hoe namay mamindra tahaka n'inona aza ny akoha rehefa sendra safa solafaka ihany ka raha olona mitsofoka ao anatin'ny système hoe tsy solafaka efa tsy akoha izy zany raha ohatra ka le safa teo ny resahana fa tsy normal zany de azagagy ianao raha mahita olona mitsofoka ao tsy teneko vocabulaire toy ny inona ny ataony fa io le rafitra ka io fanjakana io mila miasa mila mitady vola io fanjakana io zany transport public zany hoe Gasikara de zany hoe de omenao privé nefa any ny éducation tokony pasena ny éducation tsy any amin'ny école fotsiny fa any amin'ny transport public fotsiny anao mandefa radio carte kely fotsiny alefanao isaka ny transport public hoe miala ianao fa misy bevoka eo akaikinao de miala nge le olona mianatra eo toerana bevoka de miala le olona transport public tokony ho an'ny fanjakana de ny vola miditra any amin'ny transport public no entina mamatsy ny hôpitaly mamatsy ny sekoly mamatsy ny fitsarana mamatsy ny service public rehetrarehetra satria obligation ny fanjakana zany raha tsy miasa ary ny fanjakana ce qui veut dire hoe tsy mampidi-bola ary ny fanjakana inona moa zany ny mena anao any amin'ny hôpitaly any dokotera am'izay no mianatsiny avy ao hoe raha tsy fandraisana inona moa ny andraisan'ny dokotera anao eny marary le izy hoe tonga eo ianao de tsy afaka manao ninino raha dokotera izy koa fa zatra ka tsy anao rerany eny laviny teo amanjato nefa ny laviny teo alohanao teo de tsy manana andraisana anao izy tsisy andraisana anao izy ka le fanjakana chômeur de manera ny ataony de makany am-posiny le karama amin'ny fanerana donc be de be le zavatra tokony vaina Gasikara fa zay zay mahateoria le théorie hoe raha metraka n'zany régime politique zany tsika dia mila fanjakana tamin'ny andro ajonano am-piana moa nisy an'izay ihany
fa tsy pratikely izy araky le teninao teo a hoe fanjakana miasa am'izay fotoan'izay a misy le vola rehefa misy le vola eo tsika no manao fitsinjaram-pahefana amin'ny fitantanana ny vola fa le amintsika am'teny zao zava tsy misy letsika le vola na misy le vola azy fa nampiana avy any ivelany trosa de io zany a efa mampidina ny administration io fotsiny de lany vola io akoatra ny fahaizana mangalatra zany a ao anatin'le satria tsy maintsy mangalatra ge anao anatin'le administration zay tsy idirana eo voatery anao mangalatra satria raha jerevantsika tam'ireny corona reny fotsiny any amin'ny directeur any amin'ny rehetrarehetra any mangalatra daholo sur facturation de miteny bianco ady amin'ny kolikoly raha tena ady amin'ny kolikoly ny bianco grille tarifaire fotsiny de ampy zany daholo angeny atao bailleur de fonds eto mametraka grille tarifaire hoe vide ciment nareo io ny vide ciment rehefa tsy mahita amin'io de ajanao ny asa ianao nge mahita an'izany hoe écran plana 80 millions ianao mahita an'izany hoe imprimante na 70 millions nefa imprimante kely le multitâche reny de mahita an'izany hoe rame papier 400 000 any amin'ny administration gasy ka azakakatsika raha ohatra ka mandeha makany le satria tsy apetraka le rafitra hidina am'le izy fa raha apetraka koa ny rafitra hoe ametraka grille tarifaire fotsiny bianco hoe io ny grille tarifaire arano marché public rehetrarehetra izy any eritreritra andikana an'io mahazo mangalatra zay mangalatra fa io ny limity satria ny olombelona anke tsy voasakanao zany tadihevitra foana izy ao anatin'le izy tadihevitra foana eo anatin'io fa rehefa mametraka limity ianao a de mivany olana am'izay noho izany mila mametraka système ahafahana miaro an'le olona tsy angalatra fa ny olona tsy maintsy angalatra foana fa rehefa mipetraka le système de contrôle zay no mahatokana ny antso an'le hoe le système de contrôle na le législatif no apetraka voalohany a miainga avy any amin'ny base ohatrotrina hoana ny fomba ahafahana mametraka an'izay ohatrina hoana ny pratika ny pratika an'izay a be de be nefa nanao revitra an'izany eny fa tsy ny arisera rery hoe raha normalement théorie ny système de contrôle no mafy kokoa noho ny système contrôlé mba ahafahana micontrôler le système ray zany hoe tokony mafy kokoa ny législatif noho ny exécutif en terme de nombre isainao fotsiny nisany a eto amintsika angely législatif de 20 fotsiny de ampianao ny sénat razara raha misy 20 nefa ny exécutif firy mandrapatonga any amin'ny commune re any amin'ny district rehetrarehetra any tsy mitombona zany a tsy ova contrôler mihitsy zany a io exécutif io fa raha metraka législatif tsika de miainga avy any amin'ny fokon'olona eo tsika mametraka olona hoe fidio zay olo-kendry any aminareo a ho lasa parlement communal de misy fokotany 30 ao de 30 zany ny parlement communal ao anatin'ny commune de any amin'ny commune reny a de efa manapa-kevitra ny budget ilain'ny commune afa misy fa tsy ty le endrika misy mantsy am'izao ny conseiller municipal sy ny conseiller communal lazarazareo fa conseiller communal manaramaso fa mipanatanteraka isaky ny commune tsy mitombona io conseiller communal io koa ary tena hoe législation communal tena législation communal tena ary mbola mihoatra noho nisan'le le exécutif kely isaky ny commune reo mihitsy zany viditsika lafo be ny contrôle fa tsy adalan'olona mampiasa caméra na ohatrinona jerevananao fotsiny amin'ny andro anankiray de ahoana nefa nafahantsika reo karamainy reo menandamité reo sy ny salam zany faisabilité mihitsiny zany mbola voafoky tany zay vo commune zay resatsika zay de manendry resolotiana commune reo reo no miakatra amin'ny district de manendry resolotiana district miakatra amin'ny région de parlement régional de manendry zany amin'ny région miakatra aty amin'ny nation de parlement national de vita chambre de représentant ny anarany any amin'ny base de conseil des sages ny atao aty ambony zareo fotsiny a de maka solotenany technocrate ianao isaky ny koro andrafitra ny lalàna mifanaraka amin'ny secteur tsirairay de reto no manao validation ao anatin'izay a hoe satria misy zavatra ny any amin'ny commune tsy tokony entina aty amin'ny parlement akory amin'ny pratika national akory fa de kivy ianao mihainao an'le député andriamato prime ministre ny lalana any aminay a de tapaka tamin'ny volana janoary hatramin'izao mbola tsy vita de mba mipetrana reo am'le toerale prime ministre re tompoko vous êtes 150 dimapolo am'y zato any anareo eritreritra lahana dimapolo am'y zato za tsy possible zany gasikara de jerevantsika ny assisé
fitsonjato ny fitarainana momba amin'ny fifidianana ao anatina élection anankiray misy nandray ary dia manarivony dia na dia ataoko tahaka ninona aza ve gasikara dia ny ACC ve dia tena mafy be tena ajereny io tsirairay resaka zany gasikara tsy vita zany fa mila décentralisation zany a amina répartition na tasy zay le zavatra mila décentralisena ka raha ohatra izay ka anapaka ao anatin'ny fokotany misy anay fa tokony anao barrage izahay dia eo amin'ny commune dia tokony mivaly hoe ekena ao amin'ny parlement communal dia tokony mivaly hoe ekena ny fangatahan'ny fokotany atsy anao barrage ary ino ary ny vola anaovanareo azy eo amin'izay no mipetraka le hoe fitadiavam-bola amin'ny commune miverina makao amin'ny commune satria hiasa le état fa tsy état chômeur ohatra ny taxi be ao amin'ny commune misy anay a dia any commune ny miandraikitra ny transport public miasa zany le commune dia izy mametraka ny ordre public ao anatin'ilay commune dia mampidi-bola izy mazava ho azy dia manana autorité fa le commune ange tsy miasa inona ny autorité ho hitanao amin'ny vadinao taoko mivantana aminao le resaka raha tsy miasa ianao tsy possible zany gasikara ianao aza chômeurako izy indray no lasa mitady volany tsy mitombona mihitsy zany noho izany mila mametraka ny parlement communal régional national io tsika dia misy étape fotsiny le lalàna hoe tia tapahana ny base tsy mila miakatra ty akory fa zay makitika constitution makitika firaisakinam-pirenena no miakatra ty ambony le fomba fiasan'ireo le parlement ambaranao communal régional sy ny taran'ireo ohatra ny tena hoe fomba fiasany ty amin'ny assemblée mihitsiny hoe ny antony mantsy a ao anaty lalam-panorenana manko tsika manana averiky ihany ireo le conseiller provincial le conseiller régional le misy an'ireo ny atsika ary ireo mpanapa-kevitra amina isaky mifaritra na ny région zay mihitsy ny raha mamaky lalam-panorenana ao mandraky ty moa ny androany nareo ary hoe vidina mandraky ty ny androany tsy manana ny aty amin'ny province zao tsika tsisy ny any amin'ny gouverneur moa zany dia tsisy koa ny conseiller zay tena koa ohatrany ahoana le fomba fiasan'le ity le rafitra efa maty mihitsy ino lalam-pandroenana inginy anatin'le fanovana rafitra misy masy mitena hanova rafitra dia le lalam-pandroenana fotsiny raha ao anatin'ny zato le lalam-pandroenana kitiana zany hoe reto parlement communal reto ny zany efa misolo tena le vahoaka mba dinianao ange hoe conseiller communal dia izany mitondra ny conseillerko rehefa ilatsaka amintsika miteny zao io zany hoe olona ho fiheziko no han'olotsaina anahy dia mba jereo nge zany visy zany han'olotsaina anahy ny olona ho fiheziko nefa ny représentant ny fokotany any tokony man'olotsaina ao amin'ny commune dia rehefa mitovy ny majorité ao anatin'le fokotany maro samihafa dia validé any amin'ny commune lay hevitra fa tsy hoe za no mitondra mpanolotsaina anahy dia mpanolotsaina ry amin'ny 2e arrondissement fa mipetraka any itosy dia ahoana moa ny apety an'izany gasikara hoe any itosy any no mipetraka fa 2e arrondissement zany conseiller communal dia inona moa mapety an'izany dia tsika ve dia tsy mahafantatra hoe mbola système nyvoantsika tamin'ny andro colon ihany io ka izay le teneniko izay hoe io le parlement communal reo zany no miasa manolotsaina ny commune dia mandefa soloteny reo miakatra any niveau région ka rehefa lalàna ho tapahana hoe any amin'ny région ty ny tapahana zay ny faritan'ny constitution reto hatreo amin'ny région reto hatreo amin'ny commune reto hatreo amin'ny national amin'izay fotoan'izay tsika mahita hiérarchie de loi valable meko ohatra foana ianao hoe raha makany dego ianao mitaingana 4 misy 10 no entana 4 ray code de la route nefa 4 place ny 4 dia inona moa mapety an'izany dia mety aminareo any dego ve zany code de la route zay nilovaintsika tamin'ny fanjanahantany io io lalàna teny gasy dia mpitsarana amin'ny teny vahiny lalàna amin'ny teny vahiny dia mety amintsika ve zany gasikara dia tena tsy maintsy mandalo any amin'ny UNMZ tokoa ve vo afaka mitsara alatra koa hoe ianao dia nangalatra koa ka dia sazina ianao andohany zao dia mila mianatra any amin'ny UNMZ ve raha maky azany code pénal zany nefa misy raha mandreny be lehibe any amin'ny base any mahafantatra hoe raha alatra koa zany aty aminay ny akory 2 alina aty amin'ny faritra sasany izy 4 alina dia nefa lalàna fixé avy aty Antananarivo hoe ray alina ny akoho satria ny akoho mety mora any amin'le faritra nanaovana le lalàna donc tsy valable tsy miatra any amin'le toerana sasany ilay lalàna satria tsy ianao tsy za tsy tsika nanao azy zay no mahatonga le hoe maty le rafitra ka nanao inona eto tsika nanao inona eto dia miodikodina eo foana io na fédéralisme indray no pratique antsika rapitso
de miodikodina eo ihany satria raha fiarahamonina maty no mianao fédéralisme zany zany hoe fiarahamonina adala mialatsiny am'le fitenena fa zay malaza azy fiarahamonina adala no izarana fahefana indray fa zany fédéralisme zany a mitaky niveau de citoyenneté hoe efa ambonimbony niveau de citoyenneté maha-olo-pirenena an'le olona zay izy vao omenao hoe io ary ho ento am'izay satria misy étape no fanomezana fahefana misy étape le izy miakatra koa zay na devitra mpadesy masina MDRM tamin'ny 1960 hoe tonga de hiala am'la frantsa vetsika sa mbola hiaraka am'la frantsa de misy miteny mbola tsy capable tsika fa aloha hiaraka am'la frantsa de misy miteny hoe efa capable tsika fa aloha hiala am'la frantsa zay nge le débat teto hatram'izay fa raha ny tena izy a de tokony ho mandalo management directif aloha ianao rehefa mbola zaza le ankizy le mbola zaza mihitsy a e zao fanasana vilia dirigenao le ankizy rehefa manomboka mahay izy vao mame mampianatra ianao zany persuasif de zay anao vao mandeha any amin'ny participatif hoe asainao mandray anjara am'izay izy fa efa mahay ary rehefa tena mahay izy zay vao mandeha délégatif hoe ento am'izay ary ny tomobile fa efa hainao io zay étape zay zany a tokony lalovan'ny fiarahamonina koa amin'ny fitondrana fahefana ka misy faritra tsy mitovy niveau amin'ny Tananarivo tsy mitovy niveau amin'ny Tananarivo mihitsiny ka raha androany tsika hoe io ary misy vola 1 milliard ato Tananareo de efa fantatrao ny toin'izay a ho an'ny faritra sasany ka tsara dinihana ihany le izy fa théorie no milaza an'izany fa tsy voatery ho marina akory fa izay moa raha miainga de manazava fotsiny ny théorie foana fa nambe ohatry ianao tany zao leo ny amindreo le parlement zany fa ohatriny ahoana indray ny mifanidry an-dalana aty amin'ny exécutif par rapport an'le ohatriny ambalanao hoe parlement communal régional de ohatriny ahoana indray ny aty amin'ny exécutif mbola io le tazantsika am'izao io any hoe fokotany commune région tsy fantatro de miakatra faritany aty amin'ny Fobe sa hafa indray ohatriny ahoana indray le pratique any amin'ny mpanatanteraka indray any amin'ny mpanatanteraka de tsy misy hafan'le teo ihany tsika aloha raha resaka fokotany zany avadika administration de azadino fa tsy manana territoire na fokotany tsika satria ny mpangala tahaka le refondation de miteny hoe ny fokotany avadika président fokotany manaiky zay ny amezana fahefana amin'ny alalan'le fokon'olona fa tsy amin'ny alalan'ny fokotany satria ny fokotany de tsy misy territoire ary azadino fa ny indice d'éloignement na ny fahalaviran'ny fokotany mihoatra amin'ny commune anankiray de misy mandeha hatrany amin'ny 3 andro vao tonga amin'ny commune zany hoe efa lany administration tsika au niveau commune amintsika am'teny zao de hitarina 20 000 administration satria 20 000 amin'ny fokotany à peu près de efa azotsika zany ny vitesse ny régularisation ny taratasy eto Madagasikara satria ho lany kokoa izy am'izay mbola aty amin'ny commune tsika de efa lany le machine raha ordinateur andresahana de mbola apina machine roa alina indray ho gérer ny administration fa roa manarak'izay ny capacité de gestion budgétaire fahafahana ny tantana arabola any amin'ny fokotany zany Gasikara mbola lavitra ezaka zany fa manaiky izay no hoe tokony karamaina ny président fokotany fa tsy administration fa représentant amin'ny déconcentration anazy ihany zay ngeny mahatonga ny président fokotany osana atasena ry amin'ny district satria tsy mazaka administration fokotany Gasikara voalohany le atao hoe administration territoriale de tsy maintsy misy territoire Madagasikara tsy manana carte fokotany ça n'existe pas fa ho an'ny Tananarivo ohatrany so de mety aminao le juste sa raha no tsotra alefaso hoe misoloso kely any raha ohatra ka mety natao ampiasaina mihitsy izy io any amin'ny district any lazaraza ferson misy tsy haiko hoe ny official ve sa ahoana fa misy any zany mamaritra hoe ho an'ny fokotany ato amin'ny 2e arrondissement de tisty manomboka eto katreto misy carte finanany mihitsy sa be inona le za aloha nahita maso fa ny hoe official sy any tsy haiko aloha zay eto Antananarivo renivohitra ny any Bekily sy ny any tsy fantatro sy tsy hitako manatan'izay zavatra zay ray fa nadevitra ihany koa zany marina be eo le fitokotana na administration ny fokotany fa tena angatany olona koa any am'le hoe tena hoe fidimbahoaka fa satria mbola resaka rafitsika avy eo satria hafa le io le tendrena mantsy de rehefa tonga anay le régime teo aloha teo de nambambarina kely hoe manendre olona telo e de raha amreo ny tendren'ny chef 10 ohatrohatr'izay le zavatra rahantsika manaiky zay ka zany tsy miteny hoe tsy asiana président fokotany afa président fa définition président manko ny Gasikara
le mot président mihitsy zany no tsy azo ampiarina any fokotany fa no hoe fidiana de azo fidiana izy fa le mot président zany a mazatra atsika manko a tsy asitsika dikany daholo ny mot rehetrarehetra fa everitsika eo mandeha ho azy efa maninona ny président banque mondiale fa maninona ny directeur ny FMI misy nuance anke zay misy différence kely zay zany hoe raha ataonao président zany le président fokotany ka avadiko administration mihitsy io de anana bureau io avesatra le administration am'izay fotoana zay ary manana capacité de gestion budgétaire io am'izay fotoana zay misy linina budgétaire makany am'le fokotany tsy vitatsika eo azy fa ny hoe apetraka ho solotena-bahoaka ny président fokotany ekena zay ary tokony ho fidiana ny président fokotany ekena zay tokony ho karamaina ny président fokotany ekena zay fa mbola tsy atoato no azakana ny président fokotany eny fa nambe ny tanàna aza mbola tsy misy maisony mbola misy ny tsy maisony de ahoana moa ny tokavatsika any amin'ny fokotany ary raha ohatra ka ny accès araky ny teneniko teo indice d'éloignement telo andro anao vao tonga any am'le fokotany anankiray ka raha misy afatra avy ety amin'ny foibe ho alefanao makany de après telo andro a efa miova ndray ny décision aty de eo tsika zany a taraiky eo tsika hoe zany a mila calcul le izy fa tsy hoe azo alefalefa fahatany hoe andao ary a ho avadiky administration mihitsy fokotany zavatra tsy possible zany ka tsy possible zany mandeha antsika mba tsy avery any le pijery raha zeriky lazana zaversoma ianao nametraka fa ny régime politique no ahafahana mametraka structure économique mifanaraka aminy raha zay no ataotsika hoe mbola eritreritry ny RCR fa hoe etiky hevitra andao iady hevitra ozy nareo ohatra ny ahoana ndray ary raha izay rafitra zay inona le structure économique ho apitraka zay ho an'ny Madagasikara population active atsika nan'olona afaka miasa dia tsy nianatra Madagasikara dia tany malalaka mipetrapotsiny fanontaniana averiko any aminao le izy structure économique manahoana basé amin'ny secteur inona zany mety amin'ny Madagasikara za tsy miteny hoe latsa-danja secteur hafa fa raha itiantsika hoe secteur service no ataotsika base nefa ny olona manolotra service zéro ny niveau de inona service antenanao amin'ny olona tsy nianatra tsisy qualité de service mihitsiny ianao miditra namiditra restaurant ianao namiditra hôtely ianao namiditra le qualité de service inge mbola ambany tsy fantany akory hoe diso any izy nalaza be ny resaka laisosy petit pois akosy petit pois tatoato le qualité de service mihitsy inge mbola ambany ary tsy mireconnaître akory izy hoe diso de ianao zany ny olona tsy mahana niveau amina secteur tertiaire akory na secteur service no iazakazahantsika ndao le verina any am'le niveau atsika tanangady ingeny atsika tsy mamianatra amin'ny tena zany de ndana aloha ataovy zy développé na le majorité hoe izahay tantsaha no atao base ny développement tsotra indrindra zany ka raha izay tantsaha no atao base ny développement de ny olany fanana tany no andao vahana voalohany izay ny économie eritreretina raha izahay no eo amin'ny fitondrana zany hoe basenay am'le 80% raha marina io 80% efa ny tena marina aloha de panera ny betsaka eto Madagasikara petraka any ambanivohitra izy fa manera daholo ao anaty karapanondro hoe tantsaha sarotra manko ny tena hoe panera fa le mipetraka any ambanivohitra na tsy anasa eto Antananarivo ray manontolo de tokony rehefa tsy mahana niveau de ndana aloha mampiasa force de akarina niveau n'le ressources humaines le tantsaha de miakatra tsikelikely tsika rehefa mitopaka ny vokatra zay tsika vao afaka mivadiky secteur industriel zany hoe rehefa tsy laninao ny sakafo zay anao vao manodina de mitady ianao machine isan-karazany anodinana ny 18 isorana ny mpanolotra fa matoy izy tonga tamin'ity de nisy famokarana tao alohany de rehefa vao mandeha zany io vao odina de tsy lany hoanina tsony de mandeha secteur tertiaire hoe ahoana ny amarotana an'io eo amin'ny tsena iraisam-pirenena zay ny secteur tertiaire izy am'ireo secteur telo reo no tokony domine amin'ny économie PIB tsika 20% PIB ihany no entin'ny fambolena zany hoe ny 20% PIB no entin'ilay olona 900 de hitanao am'izay fa tsy andeha mihitsy tsika na oviana
fa ndao aloha hitodika any amin'le olona valopolo isanjato sika dia ahoana ny manana problème ny tatsaha fa io aloha ny tokony vahana zany tsy midika io ho ajana ny industrie mahazo mandeha ny industrie fa tiano fatoatsika be atao base zany io ny atao base io zay le structure économique mety amin'ny Madagasikara ary nampitondra izy na manam-pahaizana tahaka n'izy no hitondra Madagasikara ka mieritreritra développement dia tsy maintsy miainga amin'le base n'le population izy fa izay ny ilana reny anketony anazy reny fa manahirana moa tsy ilainy mpitondra le anketony anazy zay andaniana vola be fa lasa indray izy manakaraha mampiasa amin'ny ministère manao ankety rehefa tonga ny corona misy fotoana ary ministre mihitsy no mandray azy iny dia ahoana moa gasikara ny apety zavatra ohatry zany ona mba tsy averentsika mantsy raha ohatra ka hoe ampiaritsika ary zay verina any amin'ny primaire mihitsy antsika primaire amin'ny ankapobeny aloha tokony hoe samihafa aloha zany isaka faritra arakaraka le potentiel isaka ny faritra zany inao resy lahatra am'izay aloha ianao fa ohatrany ahoana ary ny pratiquentsika an'le izy ilazalaza fiatrao eo amin'ny resaka olombelona eo amin'ny resaka fitaovana ary indrindra eo amin'ny resam-bola azavaiko ny tiako atongavana fantatrao tsara fa na samy tanangady ary io nge nyvokatra avokako tsy hitovy vokatra avokanao raha mieritreritra zavatra lavitra be tsika misy ny atao hoe culture traditionnelle misy ny améliorer ny industrie misy teknika mampitombo vokatra amin'ny natany kely hitanareo ny sinoa raha treny ambony tafo mavita mamboly manana an'izay capacité zay ve tsika zay volo zay zay olombelona zay zay fitaovana zay ohatrany ahoana zany ny pratique an'alizy raha tsona angamana ka izay nge gasikara mahatonga an'le hoe verina re amin'le raha-piarahamonina aloha tsika io zany fiarahamonina misy ny mpitondra mahay dia mahay mampiasa ny fiarahamonina io amin'ny tombontsoa amin'ny besin'ny maro ny mpitondra tsy mahay dia tsy mahay tsy mahalala ny hoe ahoana ny ampiasana ny herin'ny fiarahamonina io ny misy io ny fahalalana misy dia catégorisena le izy tsy mitovy izy tsika ny niveau dia misy olo efa lasa lavidavitra kokoa zay nge mpamboly efa manaraka fivoarana amin'izao misy tena mbola vao miainga zéro mihitsiny dia ampanarahana an'izay vitesse fotsiny le izy hoe ity no atao prioritaire zany ao anatin'ny fitantanana firenena dia miankina amin'io zany politique générale hitondrana le firenena fa mibase amina idéologie ianao hoe inona ny rafi-piarahamonina tokony ho avoaka n'ilay toe-karena rehefa avy eo fa tsy azakazaka tsika hoe dao sika hitrandrakarena daholo dia mba hitratao hoe gasikara ohatra ka hotrandrahantsika Madagasikara hoe samy mitrandraka volamena tsika amin'izao niveau misy atsika zao misy miteny hoe doranga tonga dia ampakarina ny fahefa mividy rapitsy tonga dia atao ronjato mividy ny 18 dia mba hetrireto moa za tsy ary nahita ny 18 tsy fiaina aminao androany ho anahitany eo ka raha ty ny alatsako ronjato rapitso anangona ray gony amin'io dia pénurie raha afaka pitso zay comportement sociologique zay zavatra tsy maintsy hitranga zany tany amin'ny mahasambava tamin'ny fotoana ny akarany vanille reny dia nisy ray aman-dreny anankiray vidy 4-4 dia rehefa avy mividy 4-4 izy dia ny fianony oviva sy coca tao anatin'le pick-up dia lasa izy nakany amin'ny ombony avy daholonareo mantsy an'le omby ao mba misotro an'ity fa aza misotro raha malototsy io zany hoe tsy nahana capacité d'absorption le olona dia lasa dala rehefa nitotofana vola tany amin'ny faritra atsimo atsinanana ny zarano 2 arivo isaky ny fototra kafe hoe misotra tamin'ny fotoana ny kafe niakatra be tamin'ny présidence aviapera tamin'ny fotoana ny akarany jirofo taty analany jirofo misy mpivady nandeha ny atsena nanofinofoko to réponse hatramin'izay niainany dia tonga tany atsena izy nividiny daholo ny couteau réponse teo atsena ampidirina anaty camion tonga eo ambaravarana izy vao tonga atsena tsy hitafiditra ao an-trano ilay couteau réponse nividina zay niveau zay zany niveau io ka tsy mifanatobahana vola fanatobahana vola ao anatin'ny fiarahamonina io no mamaika fa ny fanabeazana ny fiarahamonina io satria arak'le lazaintsika teo hoe efa hatrany amboalohany no tsy nisy mise à jour lay kolotsaina dia tsy malala tsony afa-tsy vola ka mila averina tsy kelikely amin'ny fiarahamonina aloha hoe emploi asa dia ny fomba hitantanana ny vola koa ary mbola ampianarina anazy indray fa tsy vidianana ho viva omena omby zany zavatra nisy zany gasikara antany io nyolona avy any fa misy zany tsy hanao nanarana fa sao dia tsy mety ka tsy maintsy miainga avy amin'ny fanabeazana foana na dia fambolena aza no ataonao fanabeazana foana ny bazin'izy rehetrarehetra dia omenao formation le olona rehetrarehetra hiditra misehatra ny fambolena
ary ny fanjakana tokony hanokana vola goavana any amin'ny fanaovana formation fa tsy hoe maka tanora ray ianao na roa 50 sur 20 millions de ino ny atao hoe asa fampandrosoana any ambanivohitra zany asa fampandrosoana ambanivohitra zany a fanana tany aloha mivahananao voalohany amin'izany fanana tany aloha fa rehefa tsy hamahany olona amin'ny fanana tany ny fanjakana d'ailleurs raha tsy havahany zany izy de tsy mandeha zany ny fambolena satria ny fanana tany eny no garantie antoka hoentinao mindram-bola any amin'ny banky fanana tany nefa bloqué zany hoe ny banky eto amintsika tsy ampisambotra tantsaha zany mihitsiny na oviana satria tsy crédible ny tantsaha tsy mahana tany izy tsy mahana taratasy tany izy lovany fotsiny io de zay zay ny tokony vahana nanamainto molaly de atrio nanamainto molaly de zay banky nga malalan zany de rehefa tsy manome vola investissement zany ny banky satria tsisy banque d'investissement eto dia tsisy famoronam-bola zany eto satria ny création monétaire ny gasikara miankina amin'ny crédit rehefa tsisy mihindrana any amin'ny banky de tsy mahazo mamorona vola ny banky ny olona mihindrana any amin'ny banky eny de ny salarié fonctionnaire salarié privé de salon ny azonao indramina any amin'ny banky de grand plat zavatra ohatr'izany zany hoe consommation makany amin'ny économie extérieure satria consommation antsika zany a tsy mitady an'le vokatry ny tantsaha eto fa ny grand plat avy any Chine ny salon avy any Thaïlande ny pataloha avy ary Amérique ny montre avy any Suisse zay ny zavatra hovidinao a le angalanao vola any amin'ny banky zany manao création monétaire ianao a ho an'le économie extérieure ka rehefa tsy mbola avoahantsika ny problème amin'ny fanana tany de tsy maky eto le création monétaire de tsy micrée emploi le izy a de bloqué daholo a ny sehatra rehetrarehetra inona ny heritsika mety ho ananatsika amin'ny fampiarana an'izay ataontsika hoe miditra any amin'ny secteur primaire zay mihitsy ny zarazafation rehefa mandeha vola fanana tany manomboka miodina antsika reo tapitanetsy rehetra reo voatrandraka reo sommaire rehetra Antananarivo reo hiasa daholo ohatrany hoana ny heritsika ananatsika eo amin'ny lafiny macroéconomie mihitsy ny tikoresany raha vao miakatra ny production antsika de miakatra ny exportation antsika miakatra ny exportation antsika de midingilana ny valeur an'ny euro miakatra ny valeur an'ny ariary miakatra ny valeur an'ny ariary de miodina ny secteur industriel satria afaka mampiditra machine goavantsika ampiasaina eto Madagasikara rehefa miodina ny secteur industriel dia miodina ho azy secteur tertiaire satria lasa afaka mivarotrasika ny production antsika eto atoerana fa ny lalam-barotra nefa ny ve tsy voatery itobakary ny vokatra ka tsika ve iza ny andrainy zay ny mahatonga le industrie rehefa tsy laninao le vokatra de tsy maintsy ianao mba bascule makao amin'ny secteur secondaire satria zay nge ny maha secondaire azy hoe ny dingana faharoa atao zany a dingana voalohany a de ny mamokatra zay ny secteur primaire zay maha primaire azy rehefa tsy lany io a atao ahoana ahodina zay ny secondaire rehefa tsy voahodina rehefa voahodina io ka tsy hita zay anaovana azy de ndao amidy ka ity zao afaka mijanona firy volana de tsy misy olana izy am'izay fotoana zay de miodina zay secteur zay a fa ny olana ozy a tsy izy tsika no nametraka le structure économique tsy le régime politique satria le régime politique tsy napetraka le vahoaka noho izany a zay nametraka anazy no mibaiko de le nametraka azy no mibaiko hoe zao zany structure économique ataonareo ireto any secteur développé eo fa aza miditra any amin'ny secteur ry nareo de azakaky tsika raha tsy mandroso satria régime politique tsy napetraka tsika io aza manofo zany tsika malagasy principe de pouvoir zany zay mametraka no mibaiko fanana tany zany a no mila vahana hoe ahoana no amahantsika le fanana tany satria io ny fototra goavana afahantsika miditra any amin'ny secteur primaire farany amarantsika n'izay rafitra zay a inona no lalana afahantsika tonga any amin'ity rafitra ty système mahetseretiny RCRT zany manao concret kely teratera kely 2021 zao io avy ny 2023 sotry zany ohatrany ahoana zany lalana satria zany tena hoe verina ohatrany trano de mikorotana mihitsy aloha trano de zay vao mandamina tsirairay ohatrany ahoana nahatongavantsika ny pratiquentsika zany miandro fifidianana hoe tsika de misy filoha anankiray aloha fidina amin'io rafitra io aloha de mitavapetraka de zay vao manofa rafitra sa anao fitsapakevy vahoaka lehibe tsika sa tsy haiko nazonao le fataniko azoko le fantaninao fa tena marina tsy mahana fahefana
ametraka ny rafitra io fa nyvoaka malagasy no mahana fahefana misafidy izy rehefa mandeha raha fiarahamonina zay mikorotana io dia miteraka krizy io atao anatin'ny fotoana fohy tsy miankina amin'ny mpitondra zany tsy miankina amin'iny zay fa raha mpiarahamonina mikorotana io ka na inona hevitra asehonao isy anopa foana ianao eto Madagasikara satria différence de vitesse culturelle le izy tsisy hevitra mitovy zany ao anatin'io ka mivadika ao krizy lalina io aoriana kely eo rehefa mivadika krizy io dia mamorona ny atao hoe mémoire collective zany hoe misy fitadidiana iombonana ao tsy mahampety le krizy dia amin'izay fotoana izay ny olona nisafidy hoe daontsika metraka régime politique fanaraka amintsika enare amin'ilay tantara voalohany ihany tsika na itsika miainga avy amina éducation zao zavatra ataontsika izao zay amerenako ny fisaorana ny Real TV fanabeazana anie zao dia raha mandeha zao fanabeazana zao ka mampita an'izao fanabeazana zao ny olo-pirenena rehetrarehetra manerana Madagasikara sy manerana zao tontolo zao satria zay mahatonga le hoe RCR tsy voatery eto Madagasikara le izy dia misy fahatserovan-tena iombonana na conscience collective mipotra hoe ndaontsika ametraka olona afaka hanova rafitra amin'izay fotoana zay zany le olona indray no mipetraka dia ny condition apetraka hoe ity ny lalana atao anovana ny rafitra io dia amin'izay fotoana zay zao tontolo zao nge manaiky rehefa ny vahoaka no miroso amin'ny lalana anankiray hoe zao le ny fanekena tamin'ity olona ty dia anjara voaka malagasy any no makalesona na isafidy izy olona tsy mitazona ny teny nataony na isafidy izy olona mitazona ny teny nataony fa ao aminay zany RCR dia misy ny atao hoe rafitsaina hitantanana firenena zany hoe ny gasy dia manaiky an'izay Andriamanitra ao tampony loha ka tsy miloha samangina no jerena dia arakaraky ny teny avoaka ny vavanao zany ny afantarana hoe misy Andriamanitra ianao na tsisy satria raha miteny ianao zany ka diso ny zavatra teny aminao dia efa le Andriamanitra mihitsy zany no mandainga zay ohatrany ahoanany hoe ny amperana an'ilay ao anatin'izay amin'ilay resaka hoe ty olo ty zany tena sarotra ny amatarana zay mihitsy sarotra ny amatarana zany ka hoe ty olo be efa be ihany ke zay ny olona fotsiny miova sy ny anarana zany fa sarotra aloha tsy miteny zany hoe mora fa zay foana ny fanakerana azoko tamin'ny 2009 fa niakatra plateau zany ve misy laza tsy ela be zany ve tsy sarotra be dia mitadiava zavatra mora ary nareo raha ohatra ka mety fa nareo mahita fa kansera dia mieritreritra fa zavatra moramora ny amahana amin'ny problème Madagasikara tsy mora tompoko ary zay raha mieritreritra mitondra vahaolana dia tsy olona maniry hoe hipetraka amin'ny fitondrana ka hoe mba mitsiriritra tsy mitsiriritra na dia matorajoelona zay na amin'ny filoham-pirenena rehetra teo hatramin'izay tsy mbola nisy andro nieritreretako hoe na niriko an'izany filoham-pirenena zany anie satria fantatra hoe problème le izy ka fa le izy hitanao le olona eo manila trano aminao eo mijary le olona dia hoe hamahany io na problème tsy hamahany io na problème koa ato dia misafidy problème zay zany hoe fa fantatra fa problème le ama problème amin'ny Madagasikara fa problème kokoa le mitazana azy tonga dia itsika kely le fantanina eto Lazare Zaverson marina ary anisan'ny afantarako an'ity RCR ty mantsy misy vondrona manampaizana maro nareo miaraka ao ary zay mahatonga an'izany théorie maromaro mivoaka zany théorie dia misy milaza misy zay indray Lazare Zaverson sy ny théoriany ary tena marina zany satria miresaka aminao zany dia tena mila manititsidina kely ianao misy tanora ary moa milaza ialako tsiny teny ihany fa hoe asa tena mila tafiditra mifokafoka kely ianao vao mahazo ny resaka Lazare Zaverson fa raha olona normal ianao tsy mahazo vazivazy ihany iny fa raha tena tsoroka ny resaka dia zao Lazare Zaverson fantatrao tsara ny système mondial ny lobby international ny reo le G20 G7 maro zany tia metraka zavatra tam'izao tontolo zao ty tia merina aminao eto ambonin'ny tany fotsiny le Madagasikara mbola anatin'ny firenena andalam-pandrosoana ny filoham-pirenena zay mitantana double nationalité misy envergure be ngeza be ohatr'izay fantaniko zany androany mety manana fanantenana ihany nefa antsika ve amin'io zavatra io manoloana an'ireo tsy malagasy tsony resako androany
hoe anova toetsainy tsika tsy ana manaiky ary malagasy androany fa anana an'izay poids anan'zay fahefana zay anana an'izay fanantenana zay fa ho vitatsika ave io tsy haiko nazo anao tiako azoko tenenina manoloana andreo ery ivelany zay migeja sy mifehan zao tontolo zao meko ohatra ianao famana olana de porifotsika fa any amin'ny gasy le vaolana na eo aza le lolobe international resahanao de misy part de responsabilité avy aty amintsika manaiky izahay fa misy a ery be de be manindry ny gouvernement malagasy a indrindrindra amin'ny tany mahantra tahaka atsika zao fa manaiky kotsika fa azo atao miara-miasa amin'olona any ivelany ary tsy ny olona rehetra any ivelany fa misy tsara de misy ratsy zay maha système ny système ka aza le ratsy ny jerentsika fa reo ratsy reo ihany no hitoditoa aty aminao tsara rehefa manao ny tsara ianao satria itsika ve andany andro handrava ny zavatra natsangany olona teo nandritry ny taona maro iady am'izany ve nataotsika raharaha ndao ny problème atsika vana idiriko ny fananatany ny olana eto amintsika ozy a de fananatany a ary niteraka crise sociale ngezabe a fananatany amintsika am'ty an'izao ahoana ny amahatsika amin'ny fananatany tiako mariana fa be de be indray nanao copie-coller le hevitra nefa tsy mahazo an'le izy fa raha misy tsy azo le tompoko de anontanyio ary raha ohatra ka azonareo le diteneny hoe RCR fa tsy hevitro ty tsy anaty fa izahay no mikaroka anaty ny taona maro de entiko eto le vokatra ho an'ny tombontsoa ambe sy maro ka aza tezitra anareo raha miaro an'io zahay fa izay no nahafaty ny deuxième république zay mitondra amin'ny fanagasiana satria tsy ny olona nanoratra amin'ny fanagasiana tsy ny olona tompo-kevitra amin'ny fanagasiana no nampiatra azy fa copie-coller no nanaovana boky de nampiarina de any amintsy le izy mbola merina an'izay ve tsika tondra hevitra androany a olana amin'ny vaolana momba amin'ny fananatany misy approche anankiroa entiko ny approche anankiray zany a avy ety amin'ny fanjakana fa ny approche anankiray a avy any amin'ny vahoaka firy taona moa ny gasy ny manambady gasikara en moyenne EPM mandresaka roapolo taona ny gasy anankiray de manambady firy taona ny espérance de vie matematika ny gasy enimpolo taona eo ny gasy no maty ataotsika inona moa zany roapolo taona izy manambady miteraka izy a feo ny efapolo taona izy potra génération manaraka efa misy olona vaovao eo miakatra ihany izy feo ny enimpolo taona mipotra ny zafikely ary raha maritra valopolo taona izy feo ny valopolo taona potra ny zafiafy valopolo taona nefa izy a zay vao maty tsy mirary anazy ho fahatengana akory fa ny gasy tsy mandova velona zany hoe any efa valopolo taona ty rangaha ty efa misy zafy zanaka zafy misy génération anankitelo génération telo mipotra de zay vo azo zaraina ny lova zay le fond culturel resantsika zay rehefa maha problème de base culturel aloha zay le théorie resantsika teo le valeur culturelle de noho izany any amin'ny fa valopolo taona zany a zay a vo mahazo mizara lova fa mandra-patonga ny valopolo taona ny rangaha lehibe ty a efa misy maty a le zanany ohatra miteraka folo izy a ka maty ny anankiray zany hoe miandry an'le anaky folo ty ndray a le anaky sivy ambiny mbola miandry ny zanaky le anankiray maty vo azo régularisena ny taratasy ny mutation ny fandovana satria mbola mineur ny zanaky ny anankiray am'ireo asa razanao zay problème mathématique zany de mbola mineur ny zanany de miandry an'ity de rehefa tena dirinao zany izy a équation impossible ny amahana ny problème na héritage eto Madagasikara mazava tsara noho izany maty ny culture atsika io mila mise à jour ozy mila mise à jour ozy a mekohatra anankiray faharoa ianao roapolo taona niala tao amin'ny tanyrazako nandeha niasa niala tany Ambatondrazaka de niasa tany Kongo 5 taona no maty ny dadako tao anatin'ny 5 taona zany ny tady nandeha teny navita trano za nahazo tany a maty ny dadako a 5 taona teorina de miverana ny tanàna hoe zara lova de anapa-kevitra hoe za tsy aka satria nahoana tsy ho atakaloko an'le anaharia
le lovato de lazain'olona hoe tsy tia tandrazana am'zany satria économiquement parlant tsy rentable ho atsony le lova zaraina ato satria zay 12 mianada tsy possible ao anatsony zany a ny issue concentré na ifantoko am'ty lova tya ia tsara velatsia raha iteny hoe tena ao tokoa ny tokony andaniko ny renako de misy ny olona sasany a mavita mivarotra le anazy satria ka 10 taona izy nanangana anazy manokana taria misy importance ave ty lova napetraka ny ray aman-dreny ty obligé izy a mivarotra an'io de lafy any le tanindrazana économiquement parlant iandro 10 taona théorina ve zany za vo afaka manatsatoko angady iarena koa amin'ny fiainana satria zay ny kolotsaintsika hoe tsy mety mandovam-bola velona de namahany azy misy fokotany nanaovana ese ny antaninay ny ray aman-dreny lehibe hoe rehefa mba lehibe le zanakareo a de tonga de soraty aminazy aza atao mutation par dotation fa mbola procédure lava be koa zany eto amitsika fa tonga de atao acte de vente amin'ny zanany ve io amin'ny zanany amin'ny zanany tonga de atao acte de vente de rehefa atao acte de vente io a de tonga de ekeny commune hoe za dadany a de mivarotra am'zany tsisy vola aloha fa anamora taratasy azo de mifindraneny me zaza lay taratasy ametrahana afatra fotsiny izy tsy azonao midy io a de ina nataonay nanananao reboisement zay a de hoe nizaraina zanakazo a le olona nanaiky le sosikevitray de le zanakazo no navadika borna certificat de reboisement de zaraina zanakazo de certifien'ny fokotany hoe ilaza no namboly an'ty azo ty certifien'ny commune hoe ilaza no namboly an'ty azo ty eo am'le tany de délimitation na tany a le zanakazo zaraina de vita amin'ny borna azy zay ny atao hoe manaova système ka tsy ho takatry ny olona tsy nanao théorie zany nanao copie-coller fotsiny fa araka le nteneniko teo hoe ny espérance de vie tsika 60 ans efa 3 génération ny ao arinako zay vao déclaré hoe mahazo mandovy re olona reo de aiza moa tsika gasikara no avita mutation amin'ny génération makany arina de bloquer le processus zetika fotsiny aloha atreo amin'ny fokotany any zay le atreo aloha ny zaka le tsy le ese fa le lasa sorona borona zany le hazo ny fokotany micertifie an'io de eo de vita fokotany certifie an'io de certifie ny commune ny ary amin'ny acte de vente a ary amin'ny commune eo de vita tsy misy resaka domaine tsy misy resaka domaine tsisy ka izy moa zany a mifokon'olona miara manatrika eo fa ianina namboly an'io azo ary miara manao sininy voisin rehetra fa ianina namboly an'le azo de ohatra ny ahoana indray ny fehezana n'lay garantie lazaraza personne eken'ny banque le certificat de reboisement eken'ny banque satria nisy olona tam'ireo nindrana tany amin'ny banque a de nahazo vola satria ny certificat de reboisement ny validen'ny commune ny be ny tanànanay a de manaiky a ny banque hoe anazy zany de tany satria misy olo tena mpanjakana manao sony commune valable tsara ny acte mazava tsara zany mandeha le secteur économique après an'izay azo atao tsara mampiatra an'izay azo atao tsara à l'échelle nationale tsy mila vola tsy mila ninina fa ny mampalahelo a de anao mamboly zanakazo de ny forêt maka ny liste hoe firy moa zanakazo nareo monsieur laza tam'ty za miteny hoe efatra alina ho amin'ny vitako de mivoaka re amin'ny journée nationale ny reboisement de misy zanakazo 75 millions vonina ho ambolena eto Madagasikara ao anatin'le anahy zay zavatra misy eto zay zavatra misy fa raha ohatra tsika mampiatra an'izay tsy maintsy io le valeur culturelle amresantsika teo mantsy anaky an'izany malagasy mety amin'ny malagasy fe zany zany hoe mila marisy lahatra an'le malagasy tsika malaky an'izy mantsy zay le hoe miankina amin'ny universitaire am'izay satria le organisation sociale averiko indray mandeha de éducation culture éducation recherche rehefa tonga any am'le recherche zany a de anjarany universitaire manome argument tady argument andresena lahatra ny olona hoe tena tsy mitombona ity raisonnement nentinareo tamina kolotsaina anankiray ty fa misy kolotsaina tena mitombona misy kolotsaina tena tsy mitombona mihitsiny ka mila hitsy a ty kolotsaina ty a fa zao ny antony zao de rehefa resy lahatra n'iny le fiarahamonina de avalonany zany a iny fomba tsy mety iny de miova le fiarahamonina manaraka le environnement temporel zay misy anazy am'izao fotoana zao fa io taraiky zany misy azoro io zay no mahatonga le ady hevitra hoe rehefa anao trano
ilaina avy varavarana miakandrefana ahoana moa ny impossible zany eto Antananarivo raha ohatra ka bildina ny andrefanao masoandro ina ny hitanao ao andehanao ikabary de hoe entiny miakandrefa mbaravarana io amivaravarana fa miatsinana daholo ny ankamaroany tsy mitombona ntsony zany be deaibe ny teny diso be deaibe ny oabolana diso amitsika amin'ny teny zao satria itsika tsy ranao mise à jour anjaran'ny université nefa manao an'izay mise à jour zay de eto tsika mahana akademie malagasy tsika fa be deaibe ny teny diso nanomboka tamin'ny 3e république tsy niraharaha itsika zany ny teny gasy tsy fiteny zany hoe hiaraka miasa miaraka zany tsy fiteny zany tsy fiteny zany afaka atao zany tsy fiteny zany zany farak'izay zany tsy fiteny zany tsisy teny faraka zany ny teny malagasy faran'izay ny fiteny fa tsy farak'izay tsy fiteny daholo zany fa tsy misy samanitsy satria nandray filohampanjakana le miteny fa inona zany ilana ny université tokony ho samanitsy hoe monsieur le président tsy mahadiso ange zany zange manao adisony ny adisoko fe de ho raisinareo standard hoe zay ndray zany mety sa zay le complexe d'économie aby teny maro hoe mividy pataloha eny atsy anao ka tsisy posy le pataloha io ndray zany lamody tonga de anao mihitsy no manjanaka ny sainao hoe ty ndray zany lamody ty ngambany de vidinao eny na tsisy posy aza le pataloha ianao nefa fa mahafantatra défaut de fabrication io raha ohatra ka olona misaina ianao fa raha nakely le fananatany teo satria miohatra ny héritage resany Lazare Zaverso fa manahoana indray le resaka tena hoe zay mampitarina maro am'izao tonga de satria mety mpahazo any tantsaha ihany koa zany any amin'ny tsitatsika any le tena hoe alatra tany vehivava zao misy ary efa manana titre baolina mbola misy olona tamtampoka mbotra vany mitovy mihitsy ny taratasana reo fa raha iny anarany de rainy ianao misy système na resaka réseau ana latana ohatrohatr'izay zany mafiana de ohatrohatry ny ahoana ny inona ny vahaolana hoe hitanareo am'izay satria raha tsika miresaka problème malagasy de masany tentsika fa valopolo isan-jato de ohatrohatr'izany amin'io resaka ino manamarina le décentralisation rehefa basenao any amin'ny base le izy a hoe any amin'ny fokotany miainga ka tokony mandalo fokotany acte de vente ndraitrarehetra de za mahita tany a tsy nandalo fokotany akory miborina fa mpiasa-mpanjakana ambony mitondra gendarme izy miaraka amin'ny domaine de manao borna eo amin'le toerana anankiray a de lasa daholo ny tany bokon'olona ray manontolo ka rehefa vadika lalàna hoe rehefa tsy ao ny signature président fokotany de tsy valable amin'ny borna ray de tokony tsy mety zany zay le ilana le décentralisation hoe omenao fahefana zany am'izay fotoan'izay de any amin'ny base satria zareo ny vavolombelona hoe aniza maro nyty tany ty fa be de be hotranga io fa ny tena mahatonga an'le izy araka le voalaza teo a de fond culturel le izy a satria itsika tsy ranao mutation hatramin'ny 1960 makaty tsisy vita mutation zany ny tany gasy lafo raha teo le izy a de eo zany le problème hoe ndraitapo aminay lasany andegony anankiray ny anankiray ny toliary ahoana ny fomba ionana taloha misy hoe février mpianakaviana isa-taona fa am'izao tsy possible atsony zany a zany hoe misy passage culturel vide be mihitsy zany a lalovantsika tatoato satria tsy nirarahany zany a ny 3e république makaty tany 2e république anao mbola nahazo fanabeazana izay moa mpianatra ny 2e république de mbola nahazo fanabeazana izahay zany a tamin'ny zavatra maro fa am'izao a tsy miraraha kolotsaina zany ny heverin'ny mpitondra am'izao atao hoe kolotsaina de olona mandia de zavakanto a tsy kanto any kolotsaina tsy zay le kolotsaina ka fa io fombafomba rehetrarehetra ny fomba fiaina ny valeur ny coutume sy rehetrarehetra anatin'ny kolotsaina daholo ka tsy ndrara itsika io a fa io ny tokony ampitaina ny éducation ka raha tena misy misy ny kolotsaina eto de izy mana proposition ho alefa any ampianarana hoe ampianarana ny fomba ny sakalava fa fady aminazy ny mamboly voanjobory ohatra ka rehefa tonga ny sakalava ianao a de tsy azakazaka mboly voanjobory fa tokony hazavain'ny sakalava ny chercheur sakalava hoe zao ny antony mahatonga anay tsy namboly voanjobory de alefa ny débat raha justifie le izy mandrak'androany de arahana rehefa tsy justifie le izy a de akisaka hoe ty zany no atao ndray a fa azo ekena ndray a famolena voanjobory de samy hafa re kolotsaintsika reo samy hafa le fomba tsika zay ny problème inona le mato Lazare Zaverso tena ivadika resaka afa tanteraka tsika zay ngamba ny makasika ny resaka système sa mbola misy anam-pino kely a meko teny farany any mantsy anao rehefa marina antsika fa misy roa hevitra roa na telo arakaraka ny fotoana atsika firy zao tsika efa oraray sy 10 minitra raha sitraka ao sa misy toizana kely hoe itiro kely le resaka fonctionnaire resaka tsika ohatra ny système d'affectation tsika ohatra
zay lazako hoe administration coloniale leo ahoana moa nietretanao mpampianatra ny PP avy any Analalava ho affectena ny Betioky Atsimo ny bénéficiaire-ny a Tesanky olona 20 ny koa anaovana affectation anazy a miala avy any Analalava makany Betioky Atsimo rentable ave zany fa ny colonne nampiasa an'izay système zay rehefa tiana olo emena ny olona anankiray satria miady tany amin'ny député ohatra le mpampianatra de tiana ho resy izy a de affectena lavitra manao intervention le député zavatra misy zany tsy mety zany a zay ny approche-nay mantsy ny hoe approche systémique dia mijery ny globalité zavatra anankiray fa tsy mijery le teto manko ny akatra teto ministre ny fitsarana de niezaka ataon'ny fitsarana ny hoe izahana ny mba hisin'ny affectation mba tsy ho corrompu ilay mpitsara anankiray amin'ny toerana anankiray fanohitra amin'izay nefa ny approche ny RCR hoe aza affectena mihitsy olona io fa ho tratra io ny adalana io satria raha ohatra ka mijanona amina toerana anankiray ny mpitsara anankiray mandritry ny 10 taona de samy malala ny adalany amin'izay ny olona rehetrarehetra de iariary io ny adalany olona io ka ny affectation zany tsy tokony andeha national zany tsony fa arakaraka ny bénéficiaire anao raha mpiasa ny EPP anao a de tokony au niveau commune ihany fa arafa betsany ny affectation anao raha ohatra miasa any amin'ny commune anao de tokony au niveau district ihany ny affectation anao fa arafa betsany ary raha miasa amin'ny district anao de tokony région ihany fa ny affectation anao fa arafa betsany fa any amin'ny région anao va mety ahita affectation provinciale ary raha any amin'ny province anao va mety ahita affectation nationale zay izy a rentable kokoa raha ohatra ka jerena ohatr'izay koa ny any immatriculation na automobile manaka androantsika de ohatra hoe ambodava eo amboda ihany a no misy an'io a de tsy hainy any amin'ny faritra sasany any ve reto Antananarivo ianao zany a any Tsiromandide ianao no mipetraka de aty Antananarivo ianao tsy maintsy manao mutation mandeha 200 km ianao nefa ny automobile avidinao a na Kubota avidinao a zahatra na 20 millions ohatra de zany hoe de mitombona zany administration zany ny fomba fanakaramana ny inona ty izy fonctionnaire tokony mandeha régional koa io tokony arakaraky ny intervention no karamaraisina fokotany ny intervention anao de au niveau fokotany a président fokotany talen'ny EPP ohatra au niveau commune mitovy zany ny inspecteur en CSP sy ny ben'ny tanàna au niveau district de tokony hitovy ny any magistrat tsara sy ny any proviseur lycée satria samy district reo fandanaka ianao milatsaka ny district raha misy laza zany proviseur zany par rapport amin'ny procureur izay manana intervention district mitovy ny nombre de bénéficiaire mazava zay le izy noho izany a diso hatramin'ny fomba fanaramana io a fa tsy tokony basena re marina fa ilaina ny diplôme fa le nombre d'intervention le nombre de bénéficiaire ny tokony hoe miservir client firy anao zay ny tokony karamanao arakaraka zay ny tokony karamanao zay ny mahafaty an'io système io a fa be dia be zavatra tokony resana fa araka ny voalazanao teo moa ny fotoanantsika foy dia mekoanao fiteny mangasiraka lazarazavatra tena foy moa ny fotoanantsika fa na de zany ary meko fotoana ihany aloha no nanazavana n'le système na izanaty zany mbola be dia be ny sehatra tsy voaresaksika za aloha tena maniry mba mbola hiveriny ianao manaraka de aza atao ela be tsony famarina ny antsonay fa de rehefa ho avy io de tsy resantsika indray satria mila mitoy zao resakitsika zao raha ohatra ka hoe tsy vita mahafatsika miresaka satria be dia be ny secteur be dia be azo tsika resana fa ity mba singany kely fotsiny lazarazavatra sitraka tena hoe resaka hafa mihitsiny zany nantony de zao tombony fananananao ianao anisan'ny asa teo anivon'ny banque mondiale de mba te anontany kely anao le système fampindramam-bola omen'ireo ataontsika hoe ozatra be ve sa tompon'ny tanàna ve sa nendreo banque mondiale zany hoanina firenena mahanitra sala Madagasikara ohatriny ahoana io système io mandeha ny ady hevitra ary zany moa lasa tonga hatrany amin'ny fampelezan-kevitra hoe raha hiaraka amin'ireo de tsy androso mihitsy nitsika ho anao manokana
tsara toerana ianao androany satria sady tsy mpitondra ianao tsy mpanoa hitra ianao tsy tena hoe vahoaka maneo hefa kanefa efa nahita ny système ny asa atao ianao tena mety amin'ny tany andalam-pandrosoana sala Madagasikara sala mitongomanina ve io système na banque mondiale la FMI sy ny maro hafa tompoko raha manana souveraineté ny fanjakana anaky eta anankiray dia tsy misy maharatsy ny fiaraha-miasa amin'ny any ivelany fa raha tsy manana souveraineté ianao a dia mazava zany fa ho hitsakitsahan'olona le souveraineté anao a dia ararotin'ny olona le faiblessenao zany hoe miankina amin'le mpitondra ihany indray izy io satria tsika zany raha ohatra ka hiteny hoe ratsy ny banque mondiale dia misy firenena ihany afaka miara-miasa amin'ny banque mondiale mahay manararoatra n'le hoe le réseau satria izay ny tombony miara-miasa amin'ny banque tahaka ireny fa raha ohatra ka ratsy le mpitondra verina amin'le état de marcheur tsika dia fantatro io banque io zany a fa faible ianao a tsy manana souveraineté ianao a dia efa averiko teo le izy maka volany amin'ny banque tsika 100 millions de dollars io a dia anamboarana téléphérique ohatra zany fa tsika moa le tsy diriko ny téléphérique fa ohatra fotsiny le montant zany tsika tsy manana entreprise anao an'le téléphérique ao amin'ny banque mondiale dia cotisation no mandeha ao mety vola japonais io mety vola frantsay io mety vola américaine io fa mitady client izy zahay manana ariary zato ampisamborona mba mitadiava firenena afaka hisambotra ny ariary zatonay aty zay no asa ny banque mondiale manera dia lasa ny banque mondiale mitady firenena hoe ity misy sao dia intéressé nareo zay ny asa ny banque mondiale dia rehefa intéressé ny gasy a dia manelanelana ny banque mondiale no garant amirenatsika ny volany japonais raha vola japonais le izy fa ao anatin'le convention ny angatany amin'ny convention de Bretton Woods ao anatin'ny fifanarahanao zany raha japonais no manome vola ka raha hividy tomobile tsika hikarakarana le téléphérique dia tomobile japonais no tsy maintsy viditsika raha hividy ordinateur tsika dia ordinateur japonais no viditsika raha akatasika team leader tsika na le olona mitondra le projet mihitsiny dia tsy maintsy japonais raha tsy mainty ny gasy izy na tsy mainty ny frantsay dia tsy maintsy etohana amin'ny vola samborona io a ilay fandikana teny amin'ny japonais io zany hoe rehefa ataonao kajy a vidina tomobile averina any aminazy tompom-bola vidina ordinateur averina any aminazy a tompom-bola ny traduction averina any aminazy a tompom-bola création d'emploi japonaise zany a no nataotsika tao anatin'le findramam-bola amin'izay izy natao hoe ratsy fa raha ohatra tsika ka manana contribution matanjaka ao anatin'le banky dia tahaka ny action rehetrarehetra ihany io misy limite a satria tsika tsy ao anatin'ny atao hoe pays d'honneur ao anatin'ny atao hoe pays a pauvre dia tsika le omena raha ohatra tsika ka manana force hoe zahay a tsy vitomobile zahay a manana engin mécanique afahana manamboatra lalana no zany a ataova anatin'ny convention fa vola kely fotsiny ilainay dia kelikely a le miverina makany aminy amin'izay fotoana izay a ahitantsika tombony le izy fa araka le nilazaiko teo hoe tsika sady tsy manana an'izay a tsika tsy manana ninina technicien na tsy rarahino fanjakana raha teo dia miverina makany Japon zany vola io amin'izay fotoana izay le izy hoe tsy anakarena tokoa tsika na ovena na ovena makasiraka andria matoa laza zafarson araroty kely mantsy ny fahazavonanao sala amin'izao faharoa tena hoe fijerinao manokana na ny raha afaka mitondra amin'ny alalan'ny fijeriny RCR koa vao maika tsara ny makasika n'le ataontsika hoe démocratie ho an'ny Madagasikara mety a Madagasikara ave ny démocratie sa démocratie salamaona mety a Madagasikara ahoana io démocratie eto amintsika io tena io ve le démocratie a izay dradradrazaina manerana n'izao tontolo sa démocratie hafa kely ny atsika malagasy averina indray le principe atsika tary am-boalohany amin'ny catégorisation misy olona mahazaka démocratie a misy olona tsy mahazaka démocratie misy olona amin'ny niveauna akizy hoe ilaina ve le ampitenena anazy misy olona amin'ny niveaun'olon-dehibe tsy mila sakanana akory izy rehefa hiteny zany hoe le satria efa samy hafa le vitesse le niveautsika zany dia manahirana be mampiatra le démocratie eto Madagasikara satria samy hafa ny fandraisana azy fa ny démocratie ny système zay a raha averina fotsiny tantara système voalohany dia monarchie olo tokana no mitondra izy no karazany andriamanitra mihitsy a zay teneniny dia marina tany am-boalohany izy nety
satria endry le olona fa ino ny vadika tirany de tezitra ny olona hoe manitsakitsaka ny rangaty fa ndo vaina amin'ny fitondrana de nipotrany atao hoe aristokrasia. Le aristokrasia indray olona vitsivitsy indray no mividina hoe aleo mba nareo vitsivitsy mba londoa amin'ny mpisorona no mba mitondra eto amin'ity tanàna ity. De niety indray le izy tamin'ny voalohany satria sazy reo fa rehefa ny adala indray reo vitsivitsy reo dia lasa tombontsoana izy vitsivitsy indray de mipotrany atao hoe oligarchie, lasa tombontsoana olombitsy indray le izy de mipotra amin'izay zany hoe tsy mety tsondra olombitsy fa anao olona be dia be ny miara-mitondra tsy possible zany fa andao asina fifidianana ary de solotenan'olona maro zay ny atao hoe démocratie. Mety ve zay système zay ho antsika? Mety zay raha ohatra ka tena ilay vahoaka no mametraka n'ilay régime politique resantsika teo, fa tsy mety zay raha ohatra ka avy ety amin'ny structure économique no mametraka n'ilay régime politique. De atao fitaovana fotsiny le ilay fifidianana. Zany hoe tsy misy io démocratie io fa tsy io le nametraka ny démocratie zany égalité de chance influencer le pouvoir. Zany hoe tsy tia vahoaka ty na chance nametraka n'le mpitondra fa ireto structure économique reto nametraka an'io ka efa tsy eo zany le chance am'izay fotoana zay dikan'izay tsy démocratie io. De na iodika vetsika na iodika vanana de tsy ovavalintsika zany vanontaniana zany fa zay ny zavatra misy eto Madagasikara satria tsy afaka mampiatra démocratie zany ny olona rehefa tsy napetraka lay vahoaka satria tsy mana force iaro anazy izy. Mifandraiky amin'izay ny resaka fahalalana amin'ny tena ny hoe liberté d'expression le mato Lazarus Ferson zay ampifandraiko sady ihany koa amin'ny ataontsika hoe fomba fanovana politika eto Madagasikara. Ianao zao anisan'ny ataontsika hoe nisedra Andriamitranga tamin'ny 2024 reny arandoantsika amin'ny resaka ohatrany ahoana ny fahitanao an'le fomba fanovana politika eto mihitsiny ame ohatra aminao ohatrany hoe miala ny régime maray tonga régime vaovao manentsika ny régime teo aloha ny régime vaovao de manao cyclique eo foana de ohatrohatr'izay le izy nangalatra ny teo aloha de mba maka kely koa ny tato aoriana de vasansa politique azy de vasansa politique ato ary misy fanjakana mijoro de misy mpanohatra eto de mitsikera de mifanenjika de zany rehetrarehetra tena ataoko mpambaray zany hoe le fomba fanaovana politique ny amin'ny fijeriny RCR na i Lazarus Ferson. Manko idéologie inona moa ny idéologie eto mpitondra am'izao zay ny mahatonga anay tsy miteny satria nanohitra ary anao dina no toerinao ko iary tsy misy idée tsisy idéologie eny eo de le manao politique zany tsy idée tsony le toeriny programme zany ene samy mana programme daholo ny olona na olona daly eny amin'ny arabe ro anontany ho izy ianao zao de mana programme io ka tsy programme no hitondrana firenena fa idéologie. Tany aloha tany raha nanao politique ny olona de miainga tamina idéologie daholo nisy an'izany socialisme communisme mipetraka zany le idéologie hoe ohatrohatr' zao ny raha fipiarahamonina eritreretinay ho apetraka zay le atao idéologie. Ka izy moa nefa ndresaka raha fipiarahamonina teto mba apetrako aminao le fanontaniana am'raha olona milaza manao politique ireo inona zany le raha fipiarahamonina tiany apetraka ny zavatra enti manao politique ania de le hoe ahoana ny tsinjarana ny vola de ahoana ny afahana mahazo fahefana de ahoana le problème andavanandro. Le problème andavanandro ne événement résultat l'idéologie satria ny idéologie no miteraka droit ka rehefa tsy misy ny idéologie de tsy misy lalàna afahanao mandrafitra fiarahamonina hoe tokony hifanaraka amin'ny idéologie manao ahoana ny lalàna anankiray ohatra ametraka idéologie tsika hoe libéralisme de tokony manaraka an'iny zany lalàna rehetrarehetra ato ambadika ato satria corrélation fifandraisan'ny idéologie sy ny droit no mivoaka eny amin'ny fiarahamonina ka tsisy nefa ny idéologie programme ny hitanao eo hoe za de mahaneritreritra anao trano dino mony ameranao an'izany ka zany idée eritreritra hoe anao trano ve ny ataonao etrany hoe idéologie non alohany anao trano ianao de efa misy idéologie ohatra théorie any ty raha manao projet ny olona anankiray de mifanontaniana vahana voalohany indrindra de hoe inona no problème ho vahana ama problème ianao matoa manao projet zay ny théorie zany hoe raha manao projet ana colligé anao de misy problème associé
efa tokony hovahana inona ary ny problème hovahana amin'ny famahana mpametrahana kolizie zavatsara tena mazava azonao le izy dika zay a tsisy problème vahana zany tao anatin'io de tsy mitombona le izy fa raha nisy problème vahana dia mivadika objectif principal hoe ny famahana le problème de mivadika objectif spécifique ny détail an'le problème zay le mandeha am'le théorie zany hoe rehefa tsisy l'idéologie de tsisy ninina ho toerinao nge eo satria teny izy hoe za andehanao kianja ohatra ina le problème vahanao am'le kianja nisy ny tarainaka hoe tsisy kianja satria anao rehefa manao projet nge na ny ampayor ary de mahafantatra an'izany tsy maintsy problème ny tenenao vao mivadika objectif tsisy problème ny zany ho vahana eto ina problème vahana amin'ny fanaovana kianja ina problème fa vahana amin'ny fanaovana sekoly manaram-pentra nitaky an'izany le moa gasy atao manaram-pentra ny école efa nisy olona nitaky an'izany ve alohan'ny anaovana école zany de antaninao ina le problème anareo mahatonga anareo mitaky école de ino avadika objectif principal donc izahay manokana de mahita fa tsy misy zany idéologie zany eto alao politique de azagaga ianao raha ohatra ka androany izy ato de raha pitsy izy ato de raha afaka pitsy izy ato satria tsy mana idéologie politique izy izay ao anatin'ny RCR de mametraka idéologie politique mazava zay ma atoko akavanana zany hoe mieritreritra nitondra Madagasikara amin'ny tany akavanana zay ordre public identité nationale zany hoe averinay mihitsy fihezina kely le fiarahamonina dirigisme no iantsonay azy zay ny idéologie hoentinay hoe kabraraka loatra le fiarahamonina fa izay kosa tsy vadika dictature satria dictature matsy a mauvaise foi fa ny dirigisme dia manabony foa zay hoe tena misy olona tena tsy malala ny tokony ataony raha tsika mahitany zany tsy fantatra le olona ny tokony ataony mila tora izy zay natao hoe dirigisme makato ianao zay natao hoe idéologie inatry marana ny fandarantsika le mato lazara zafiarison fantaniko farany ngamana ohatra ka manome noty an'izao fitondrana la régime rajoely zao ianao de firy nomenao nanomeny RCR ohatra efa ela tsy nampianatra Gasikara fa mbola manao mampiofana foana ianao hatram'izao manao mampiofana fa tsy manome noty satria tsara-patsivona hatrany izay ao anatin'ny RCR de partage de responsabilité anisan'ny valeur anay raha tsy momba fanjakana de anisan'ny responsable koa izahay ny RCR tsy parti politique mametraka le modèle parti tamin'ny andron'ny deuxième na première république manontany olona ahoana ny fomba mirotsaka ao aminareo manao adhésion rehefa tsy andray andraikitra ny faritra misy anao de mijanona any fa tsy zay no eritreritra hibaiko anao any amin'ny faritra misy anao ny anay zany efa mipetraka ny hoe décentralisation atao anatin'ny RCR ka ny idéologie nay de hoe tsy mety tsony le parti politique manao adhésion ka ho fatoranao ny olona tsirairay amin'ny hoe tsy maintsy anoratra anarany izy de hoe tsy maintsy misy antenanay any de ho baikona ihany reo zao ny atao anareo any amin'ny faritra non misy toera responsable any fa tsy zay rery misy olona be de be raha Madagasikara misy olona ny ampitan-dranomasina any fa zay nanaovana anarany amin'ny teny hoe teny frantsay misy olona be de be any te andray andraikitra reny olona reny fotsiny no rassemblenay rehefa avy eo fa izahay tsy mieritreritra ny hoe ho mila mafy be ny antoko fa rassemblement des citoyens responsables midoranga avotana le firenena ary matonga l'izy teny frantsay de ny tsy fananana teny gasy tao anatin'le hoe olona andraikitra satria tsy fiteny angamba zany teny gasy zany olona andraikitra fa izay namorona an'izany hoe le hoe tompona andraikitra matsiny dia avoir la responsabilité fa ny anay le olona andraikitra mihitsy tadiavinay être responsable ny tadiavinay zay mahatonga le hoe rassemblement des citoyens responsables eny ary mankasiraka karazana fandrika ihany fantanika eny fa de misaotra anao nanome an'izay valiteny zay zay mihitsy nandrasako andriamato lazarazafatrony satria zay natao hoe responsable ka hoe tena responsable ve sa anarana fotsiny mankasiraka vovaliny zavatra nangatahako mankasiraka anao andriamato lazarazafatrson nanaiky nasainy ny fandarana l'invité du jour eto amin'ny Real TV Madagasikara tamin'ity alina ity ary everiko fanamaly ny fantaniny
tany tsika tsiraray avy tany ny tanjony fandarana dia hoe hitondra vahaolana fa tsy ady hevitra ka hoe apidina efa rehefa amin'ny tany na hiteraka polémique fanotantsika dia hoe andao hitondra vahaolana zany invité du jour eto amin'ny Real TV Madagasikara zany ka dia isan'izany ny rahana taminao mankasitraka indrindra matoa laza razafiaritra misaotra anao gasikara misaotra ny Real TV tamin'ny fampandrosoana misaotra be lehibe an'ireo mpijery sy mpiaino manerana Madagasikara sy maneran'izao tontolo izao mety misy diso ihany voalaza tompoko minambary aza misy latsaka aitsio raha misy diso teneno raha misy diso a fa olombelona ny tena aitsio a mbola zandry be lehibe ny ray aman-dreny maheno zany resaka zany fa tsy za akory ny zoko indrindra eto Madagasikara be lehibe koa hoe zandry manatra kefa lavitra mihoatra noho ny tena famindronan-kery no atao fa tsy firiariana amin'ny hoe iza mahaina irana mahay fa za zao a dia isan'le mba mitroan'olona hevitra ihany koa dia tro hevitra aitsio raha misy diso aza anaovana teny mahery fotsiny a tahaka ny hoe opa anatriny zany a fa mba manambady aman-janaka mba miara mijery le commentaire io ihany koa ka mamety manavitoana ihany le izy fa raha nisy sinetiny nataoko a dia ialako tsy indrindra tompokoa mankasitraka gasikara manao mandram-piona ho amin'ny mpijerytsika sy ny mpiaino atsika veloma tompoko mankasitraka ny matoa laza zafason ary akasitrako manokana antsika ny atokantrano niarotoro taminay tamin'ity aly ity oraroa sy 20 minitra isika niaraka teto ny matoa laza razafiarson isoraka ianao mbola miarotory eo ampandrina mijery anay am'izao alina izao a marana antsika fandarana silako ve ny ametrako iny satsia anao sa tsy ianao tompo ny fandarana raha manaiky ianao dia apetrako fa raha miteny ianao hoe aloha manaraka dia manaraka atao tsika manaiky aka mankasitraka ny matoa laza razafiarson ao anatin'ny izao tontolo rehetrarehetra zao a dia fantasitsika fa manana an'izay idéolojia anovan'ny rafitra izay andeha ataontsika hoe ho tonga ny fotoana ahafahana mametraka an'izany mbola azo heverina ve ho candidat zany laza razafiarson zany eny satsia tsy mahay mamonany akasikara mankasitraka mifaly teny metinao isaorantsika rehetra manaraka ny fandarana zany farany mametraka anao mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoka lasy tompo vaveloma tompoka